tombolasy tongovavy tafarakisika ato anatin'ny miara-mononja MBS Radio Mada amin'izao talata 17 janoary 2024 izao manantitra ny arabo mampirarintsो ho antsika menakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina araba tsy maty foamanaina araba satria dia teo ny fitahin'ilay nahary matoa isika tafaraka ato anatiny izany fandarana izany. Ataotsika araba ny manjaka miadana toy ny mahazatra samy mahazo tsy misy anavahana ny lafivalo hatrany andafin'ny rika rehetrarehetra any. Arapaina ianao izay natratra ny tsingeritaona tamin'ity anio ity ary izany tsingeritaona izany dia midika ho fahasoavana fa midika ihany koa ho fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainana izany. Ankoatran'izay raha ny fandeha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka toy ny mahazatra ihany eo ny fanadiadiana eo ny fitondrana vaovao ary amin'ireny tranga mpiaramonina ireny tranga pirenena tranga izay miseho eto amin'ny firenena eo anivon'ny fiainan'ny malagasy no hitondrana famakafakana hitondrana fomba fijery hitondrana fanazavana hitondrana ny atao hoe zavatra mety tsy ho takatsika kanefa dia anjara ny ainao manjery taka antony anjara ny fandarana taka antony miara-manonja MBS Radio Mada itony no mitondra fanazavana sy atao hoe mampahafantatra ny zavatra mety tsy te ho fantatsika ary tsy hivona foana mo fa eto amin'ity fiainantsika ity dia misy ny tarehin-javatra izay mety tsy fantatsika ary mety ihany koa tsy ampahafantarina antsika mihitsy eo amin'ity fiainam-pirenena ity dia reny zany dia ezahantsika ny miresaka azy inona moa ny tanjona dia ny hoe mba ho malagasy maharaka tsara malagasy tena feno tsara le hoe olo-pirenena fa tsy hoe miainaina fotsiny amin'izao tsy hoe miposaka amin'ny masoandro avy any antsinanana rehefa maraina dia mandeha iaza dia mandeha rotinina fotsiny tsy zay fa tena mba hoe olo-pirenena maharaka tsara isika ka rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana dia mba tena hoe ao anaty fahamatorana tsara misaina tsara feno tsara ny information dia manapa-kevitra tsy mitovy mantsy no hoe manapa-kevitra tsy manana information sy ny hoe manapa-kevitra mandray andraikitra feno ny information na ny vaovao izany vaovao tsy mivilana vaovao tsy miolakolaka fa vaovao marina sy voamarina sy mahitsy rehefa miteny zany de hoe tena hoe ao anatin'izay fahitsiana izay zao marina no tena zava-mitsy fa tsy hoe sarotsaromana sy ny sisa zay ny momba an'iny fa raha ny fandaram-potoana moa zany dia ho avy eo namana fanirira zava-manantany mitondra famakafakana maro samihafa dia ho avy eo ihany koa ny solombavam-bahoaka voafita tamin'ny alala antiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ny député ny kolonely Rambo rehefa talata toy izao ny andro dia izay ny fandaminana dia ho hitantsika eo fa zay aloha zany ny programa eto ampelantanana ny faniriana dia ny hoe ny afahanao manaraka hatramin'ny farany ny miara-mononja MBS Radio Mada ka tsy sanatra eo fotoana very fotsiny fa tena mba hoe fotoana azahoana izay tokony ho azo zany eo amin'izay famakafakana sy ny fanarahana ny vaovao maro samihafa zay. Raha tokany hoe toejavatra mitranga eto amin'ny firenena dia be dia be fa tsongatsongaitsika aloha zany izy ireny arakaraky ny fiovaran'ny toetra raha eo amin'ny resaka fanatanjahantena aloha zany dia mba mampisainto kely ny malagasy mampiakatra kely ny moraly ny malagasy ny zava-bita aloha hatreto ataony ny Barea Madagasikara ekipa loko zany hoe ireo mpilalao zany izay tsy mikaramany amin'ny club any ivelany fa mivoaka avy amin'ireo notsongaina tamin'ireo club avy eto antoerana ihany io moa zany noforoniny teo anivon'ny confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF mba hoe anasongadinana an'ireo mpilalao izay any amin'ny firenena fa tsy mikarama any ivelany izany de tena zava-dehibe tokoa izay ary tsapany CAF hoe tena ilainy zay satria any rehetrarehetra any ambany ravinkazo any de tena misy manana ny talenta amin'ny fahaizam-baolina fa ohatrany hoe tsy voajery izy ireny ka itony fifananana tranona itony tsy hoe kanina fa tranona
fananana tranona dia tena mampisongadina sy mampiainga indray zany ny fahaizana baolina ho an'ireo tanora any ambany ravikazo rehetrarehetra any ho antsika eto Madagasikara tompoko de manana an'izany fa ny politika izay tena hoe fikarakarana politika kapobeny ny fijerena ny tanora sy ny any amin'ny faritra lavitra rehetra any no tsy tena hoe afahana zany manasongadina an'ireny tanora ireny mahay baolina malagasy mahay baolina ny tanora malagasy fa ny zavatra misy tena samy kofokofoka any am'izay misy azy any misy tena hoe manana fandavatena any amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra any de tena hoe manao zay ho afany zany misy ihany koa moa ny mpanohana any rehetrarehetra any fa rehefa misongadina vokatry ny herin'ny tenany sy ny fiezahana de misy mijapy rehefa avy eo am'izay rehefa tonga tia amin'ny dingana lavidavitra aty zany dia zay moa ny zava-misy atao hoana fa na inona aloha zany zava-dehibe ilay fiezahana ka ny eto Madagasikara raha amin'io lafin'io de tsorina mihitsy fa misy mahay oatra amin'ny Messi mihitsy any ambanivohitra any misy mahay baolina ohatrandry Maradona any sady Kavi Messi mantsy Kavi Maradona koa Kavi fa misy mahay ohatrandry Neymar koa any ambanivohitra any teto amin'ny MBS tamin'ny fotoan'androny nisy an'izany atao hoe kitra fokotany zany no tantaraina mivantana tetsy mikanjan'ny Saint-Michel tetsy Parbe tena nay ny tantaran'izany fa tena nisany hoe nampiroborobo sy nanome aina ny baolina kitra raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina aloha zany ary tam'ireny kitra fokotany teto amin'ny MBS reny tompoko mbola tanora tam'izany ny mpilalao satria nisy fepetra moa zany 5 taona 9 taona misy taty amin'ny 4 taona fa taty aoriana de lasa mpanao baolina kitra malaza ny voahany reny zany hoe ny Haino Monjery takantony ihany koa de mitondra ny anjara brikiny maika moa zany fa ny hoe any amin'ny fitantanana ambony rehetrarehetra any ka ny malagasy mahay baolina tena mahay fa rehefa tena miezaka zany miboay kely miezaka eo le finiavana de na eo ara ny olana tsy ampy sakafo sisa ny régime ny mpanao baolina ny andafy ihany mba nijerena ihany fa tena fenofeno tsara mihitsy ny régime fa ny antsika raha mbola miainga mangazo katsaka ihany ny régime miboay kely mpanao baolina de mbola eo ihany aloha fa nahoana aloha le finiavana sy le talenta dia ao iny dia iandrasana an'izy ary izy ity iandrasana an'izy amin'ny fikarakarana n'ilay tanora soa ihany fa eo ny tanora malagasy mba manandratra ny voninahim-pirenena any velany ihany tompoko anisan'izany zao ny bare Madagasikara ity tarihan'ny mpanazatra Euro izay hoe tena tsara toerana amintsanona aloha maroka ihany koa moa tsy ahoana hoe ahoana mifandehany anao tsy anao misy resaka politika edivany amin'ny Algérie de anao tsy anao tsy nahazo visa amin'ny avion sisa de ino moa raharahantry zareo any iny fa mapeta mibare koa zany de zao mibare zany zao any amin'ny fafirany amin'ny 13 janoary 13 eo na amin'ny Soudan zany aloha tokony ho laniny bare amin'ny Madagasikara tsara zany Soudan zany fa de hatreto aloha zany mbola tsara ny toerany bare de ho hitantsika eo taoriana niny nandresena ny Ghana tamin'isa roa no ray iny zany raha ny toe-batantsika somary manifinify mipitipitika fa sahirana ihany ny Ghaniana na nolonantsika tsy hoe ihany fa tena sahirana fa eo ihany koa moa zany ny fahaizam-pilalao sy ny mpanazatra malagasy rehetra tsy misy anavana de ondamosiny ny bare mahita fahombiazana eo sika tsy mahita fahombiazana fa mety hoe zay ny zavatra mitranga de eo ihany koa tiana tenenina de ny hoe soa ihany fa eo ny tanora malagasy amin'ny resaka fanatanjahantena soa ihany fa eo ny tanora malagasy ary ty tenenina foana amin'ny resaka hira amin'ny resaka talenta amin'ny resaka kolotsaina maro samihafa satria reny zany zao ndeha atao hoe sisa mba manasongadina ny malagasy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena fa raha ny taremarika izay avoakan'ny olona ne de tena mampisitrika mihitsy tamin'ny septambra 2024 le taremarika ny tenen'ny pastera Teria Tsonjombe fa efa nisy taremarika vaovao indray vao nanomboka ty taona 2024 ty amin'ny resaka hoe tany fahantrana hoe firisan-jaton'ny malagasy mantra de misy miteny any hoe ianareo koa resaka fahantrana foana ka zay ny marina tsy aholakolaka le resaka fa zay ny marina
raha misy tsy mino any de ndana mankany amin'ny banky mondial fa mifohibe ny etsy anosy etsy eo ampita ministère des affaires étrangères mifohibe ny banky mondial mikirakira ny taremarika maro isan-karazana ary io tompoko tsy azo hoe amboamboarina arak'izay itiavanao azy mety tsy mahafaly ny sasan'le taremarika fa io no izy ary famoahana taremarika amin'ny sehatra ambony be ohatr'ireny banky mondial zany zany izy hoe banky mondial banky eran-tany de tsy mandehandeha fotsiny amin'izao fa misy indisy isan-karazany misy kopitsopitsony isan-karazany zay le izy am'ireny fa sehatra ambony be reny ary reny no miteny zao mantsy rehefa isika eto Madagasikara no miteny isika samy malagasy no miteny dia aingana be mihitsy ny atao hoe faneho-kevitra maro samihafa zay angamba le tonga fiteny tony hoe mpaminany tsy masina taniny sa ahoana raha ny eto Madagasikara no miteny zavatra misy de tonga de vetivety efa mitabataba ny atsa mitabataba ny areo ahoana zany sisa fa rehefa ny any ivelany no miteny de ohatrany to mangingina efa be deabe ny tranga ohatran'izany raha ny eto Madagasikara zao miteny mpanohatra hoe be deabe ny zavatra tsy mety eto amin'ny fitantanana ny firenena zao ny zava-misy reto tokony ohatran'izao ny ato tsy tokony ohatran'izao ny harem-pirenena tokony fehezina tsara ny fahefana tokony misaraka tsara fa tsy misy mifampitsaingontsaingoka amina resaka androm-panjakana raha manao motion de censure ny any amin'ny atemeram-pirenena anazy zany de anazy any zany fa tsy hidirana ty ananina androm-panjakana hafa tya sy ny sisa zany zao de hoe fitenenana ny zavatra misy tsika ato anatiny any no miteny an'izay de misy ihany keo trangan-javatra hafa fitenenana ihany keo eo ny aminy hoe ty resaka tontolon'ny fanabeazany ty ane tena misy tsy mety mihitsy ahoana ny ankizy no lasa mitaombiriky ahoana ny ankizy no lasa manosika sarety feno eto Antananarivo ahoana ny ankizy tokony any amin'ny W ny an-tsekoly no ahitana azy no manosika no lasa mangataka no lasa mivarotra manampy ny ray aman-dreny tsy mety zany mpanohatra zao miteny an'izany foana de raha vao miteny an'izany ny mpanohatra de reo koa mitsikera lava tsy mba me vahaolana tsy tia fandrosoana imbécile tenenina daholy inona nefa tsy teny marary natao tamin'ny mpanohatra de indray raha tsy ho tenenina indray mpanohatra fa misy sehatra hafa koa ne miteny ohatra hoe mifiangonana miteny de miteny ny fiangonana de fa misy manindronindrona ny sasany de malasa am'izay indray hoe zao hoe sinsisy ino moa any tsirairay ny hoe faneho-kevitra momba zany fa tsy mifiangonana ihany no miteny fa miteny ihany koa ny syndicat isa-tsokanjany eto amin'ny firenena raha ny tamin'iny 2024 efa be deabe no niteny tompoko teto amin'ity firenena ity fa hoe raha voasamitsika malagasy zany no miteny de misy tsy mihaino mihitsy le izy raisiny sasany hoe anosongosona ny sezany raisiny sasany hoe tsy tia fandrosoana ka inona ary no atao tsy hiteny ve zany fa ho ipasohana daholo zany ty zahatra rehetra ty na de efa hita raha hoe tsy mety io ne ohatra ny tenany olombelona ihany rehefa hoe zao mifototry ny aretina tonga de vakina bantsilana zany mahatonga ny dokotera hoe ndana manao analizy mandehana manao analizy de mipotra eo daholy io valin'ny analizy io tsisy azonao avilivily io sady précis zay le izy zay resaka précision fa tsy azo aolakolaka io tsy hoe tsy tiako ty valina analizy ty ohatrany tsy mety amiko ty fa ahoanany tonga de hitsihitsina ohatran'izao io ny valin'ny analizy de ny fitsaboana zany de miainga amin'io hoe zao le aretinao zao de zao zany ny fanafodiny ohatra zany keo tompoko ny resaka raharaham-pirenena fa tsy hoe tsy tiako ty de tsy faly amin'io tsy hany mihitsy le fipetrany de eo zany no ahitantsika hoe rehefa ny any ivelany no miteny ohatrany mamitsapitsaka daholo rehefa tonga de nitsindra matoa Marie Chantal zay asolo tena ny banky resam-pirenena ny raharaha hoe tao midosy izy de tsy haiko zay iny araky ny tantarainy iny le tamin'ny heritaona hoe tapaka de tonga de niteneny le izy ny vakiny bantsilana any amin'ny lampa-panjakana tany Avoloiza no niteneny iny nalefa teto
tsisy nanao réaction tsisy ninona hoe ahoana kosa zany fa raha vao pastera no miteny teny atsonjy de za hoe makatso ny makare fa raha mato Marie Chantal lasolo tena ny banky iresa-pirenena namaky bantsilana hoe za tao amin'ny dosy zao ny zavatra nitranga tsy nety nisy fahatapahana tany amina lapam-panjakana izy no niteny zany ahoana ny to tsy de nisy hoe nitsikerana ohatran'zany satria ve hoe vahiny fa rehefa ny isika samy malagasy no miteny de miteny daholo zao rehetrarehetra zao ngambany ny ataontsika hoe ny tena mbo hoe nisina réaction nafana tamina hoe zavatra niteneniny avy any velany de niteniny Macron le tao amin'ny Île Parsa le niteny izy hoe ici la France voadona daholo ny ampipony malagasy voadona daholo normal raha voadona ny ampipontsika fa tsika ve iandry zavatra ohatran'zany fa ny ilaina zany de hoe mba ilaina tompoko ny mifampiaino satria tsy andrianina rety Madagasikara ty efa PDB efa niteny efa impiry nisy kajo maro teto amin'ny firenena hoe mila mifampidinika amin'ny malagasy am'izao toe-javatra mitrango zao mila mifampidinika fa tsy tafavoaka itsony hoe raha mbola atao forcine hoe zao mety aminay de ho ataona ihany io eritreritry ny sasany mantsy zany fa tsy an'ny sasany rery ty fireneny ty na ny tim rery ty fireneny ty na ny TGV rery ty fireneny ty fa ny malagasy rehetrarehetra ty na am'resaka finoana ndray ary misy FFKM misy sokazy vondrona isan-karazany fa samy tompon'ity fireneny ty samy malagasy misy ihany koa ny tsy mivavaka misy ihany koa ny mandala ny resaka nentim-paharazana ao daholo zany rehetrarehetra zany fa ny tambana de hoe malagasy isika atsika rehetrarehetra ty Madagasikara ty fa tsy andrianina rery na andrianina rery fa raha vao misy mieritreritra hoe zay zao ny etoka entinay amin'ny zay mahazatra anay zay mampetenay de fa tsy mety zay satria mila mitsinjo ny hoavy mba antanio kely aloha ny zanatsika ao an-trano ny amin'ny akapobeny anahoana efa mba mahazo antoka ve zany ny avenir andreo ankizy reo miteraka 3 anao miteraka 2 anao miteraka 4 anao miteraka 5 de mba manontany kely hoe mametra fanontaniana ny ray aman-dreny hoe anahoana no aviny reto zazy reto fa filoha mba tsy tenenako hoe maizina manahoana ny tsena ny asa eto amintsika manahoana ny fomba fiatrehana ny fiainana mato miroborobo be taxi moto eto Tananarivo de vokatra ny fahantrana sy ny fahasahiranana ny mahatonga an'izany mato mitombo ny chômeur diplômé eto amintsika de resaka tsy faiza mitantana daholo no mahatonga an'izany zao ny mpiasam-panjakana ny tabataba tam'le maly PDB moa zavatra nyresahany tao na manafaniry moa resaka momba an'izay fa rehefa dinihana de zao tena reraka sy sahirana le vahoaka malagasy reraka sy sahirana zay ny marina tsy mivilivily mety marary indray zao sofin'ny sasany any anany ka inona ary tsy marina ve zany ny lanjam-bolatsika sahirana be efa namana faly eo indray ohatrinona indray ny androany ny euro ohatrinona ariary no mba alefa foana io alefa foana io ohatrinona 1 euro égale 4888,93 MGA ariary io zany ariary malagasy raha ataontsika zany ny compte tsotsotra dia eo amin'ny 50 ariary eo sisa tsy atongava ny 1 euro ho 5,000 ariary zany hoe 5,000 ariary efa latsa-datsaka kely sisa ny 1 euro tato anatin'ny andro vitsivitsy zay de eo foana izy io dikan'iny tompoko de zao reraka ny vola malagasy ka raha ohatra zany miteny ny mpitondra fanjakana hoe anara-maso ny vidinetany andray andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny vidinetana de ho ny fanontaniana mipetraka zay tsy économiste fa osotsiny be sy ny maro hoe ahoana raha maso amin'ny ahoana satria raha hiditra somary lafin'ny teknika sika io resaka fiakaran'ny vidim-piainana io misy lafiny PDB complexe hoy ny teny filazan'ny Paito Karena azy mizahatra mifaningoningotra BDB io fa zao koa misy fiakarana vidim-piainana tena vokatry ny tsy fahaizana
misy ohatra hoe tena hoe tsy azo elana l izy no ny antony maro samihafa circuit maneran-tany sy varotra zao hoe loza voajanahary sy nzisa so de ndray iteny ndray zazany hoe ho avindray zao ny cyclone efa manambanambana ao amin'ny ranomasina indiana ao de indray no alana cyclone zany efa misy isa-taona fa tsy tokony indray no alany eo ka io tsy ho avy ny cyclone de ifampitahotra eto zany efa sakafo malagasy isa-taona zany satria mitoerana misy atsika efa toerana bicyclone tsy any mihitsy tsy any mihitsy le izy fa raha hoe hiatrika cyclone ianao zany efa mandritra fotoana maro ianao efa miatrika an'izay fa ty am'le resaka hoe fahasairanana io zany zao a hoe inflation fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa misy antony maromaro ao fa hoy isika hoe raha ny eto Madagasikara dia anisany mahatonga an'ilay fiakarana vidim-piainana na eo ary fanazavana teknika maro isan-karazany ny tsy fahaizana mihitsy mitantana ary io tsy hoe tao anatin'ny fotoana fohy fa tsy fahaizana mitantana efa nandritra ny fotoana maromaro ny tambatra de zao ny vokany zay le izy tafiditra ao ny resaka hoe tsy fikarakarana ny lalana tafiditra ao ny hoe tsy fahafantarana ny lara-pahamehana tafiditra ao ny hoe variana fotsiny mampiditra entana avy any velany tafiditra ao ny hoe ny vokatra avy eto toerany dia tsy misy valeur ajoutée hoy ny professeur Ralston Rosé fa tonga de aondrana bolongany ihany tafiditra ao ny hoe lafo ny énergie ahoana moa no ahafahana orinasa miodina araka ny tokony izy hoe miantso mpamatsy vola avy any ivelany hoe miantso mpanam-bola ho tonga eto nangana orinasa nefa ny angovotsika reraka de inona ary no atao eto misy ny hoe angovo azo avozana hoe avy amin'ny hery-masoandro sy sisa fa nkoa zany aloha amin'ny fanombohana koa manahoana sy manahoana zany zany anisany daholo zany eo ihany koa ny resaka hoe ny entana ondrana zany a reraka ny entana miditra nefa de miditra ihany zany anisany mahatonga ny fiakarana vidim-piaina daholo zany nefa resaka tena hoe fitantanana mihitsy politika mpanjakana mihitsy politika toe-karena mihitsy zany mahatonga hoe misy ministera isan-tsokanjany tsy hoe mandeha rery reny so de mieritreritra ny sasany hoe ministeran'ny vola ihany ny tompona andraikitra an'zany diso be zany ministeran'ny vola eo fa misy ministeran'ny toe-karena misy ministeran'ny asa vaventy travaux publics misy ny ministera misahana ny resaka angovo mifandray daholo zany tompoko fa tsy hoe miakatra ny vidim-piainana de hoe zao fotsiny mahatonga an'io zany hoe responsabilité andraikitra maro lafo zany no mahatonga an'ilay fiakarana vidim-piainana fa tsy tsotsorona fotsiny hoe anara-maso zay anara-maso ahoana ny mahatonga an'le fiakarana vidim-piainana ny tokony jerena fa izao mantsy ny mpivarotra eny amin'ny épicerie foana mahazo loza rehefa miakatra io vidim-bary io ny mpivarotra eny foana mahazo loza satria izy nitratra farany eo manoratra amin'le amin'ny solaitra amin'ny lakre hoe 103 ny kilao amin'ity makaliko ty tonga de mitsamboatra daholo ny mpividy maninona 103 700 ndraiky apoka eto Antananarivo misy an'izany eny amin'eo Sabonama misy an'izany de raikitra ny ady any tokantrano am'izay hoe ahoanako zao ve vola nentinao ny an-tsena tany de zao fotsiny ny atao anatin'le arina ay zany le ariary any ko efa midina ny valerany ny masokarena n'le mpivarotra mitombo aka tsy maintsy miakatra io izy satria lafo no akanay azy fa le mpivarotra mahazo loza mividy anaty alalany zany nareo akaronareo foana le izy de aiza zany ny mipetraka ny hoe aiza ny atao hoe mba misy ray aman-dreny ve zany eto amin'ity Madagasikara ty eo am'izay lafon'izay misy mpitantana ve mba mijery n'ilay voaka malagasy sa hoe rehefa akaiky indray ny propagandy zay vao de voaboaka indray ty hoe misy fizaram-bary ery sisy ary mivary afarana tompoko na avaiza io na avaiza na avy any Inde io na Pakistan io na Chine io na Vietnam io na ina zao aloha no izy tsy ireny fireneny reny mihitsy ny de ampianatra amin'ny malagasy ambolo vary tsy ireny marina hoe ny razambe atsika raha ny teto imerina de avy any Azia atsimo atsinanana Indonésia Malaisie mpambolo vary zany ty le vary andrano zany ny any faritry ny Betsileo mbola misy an'ity le Antanatohatra ity araky ny toritenin'ny Pasteur tao a Tsonjombe
hoe avy any ambony any le rano de katsano any ambony any eny eo rano fa tonga de kofina dolo kere dolo ny tiananina ty ka zay mihitsy le izy tsy malagasy no ampianarany vietnamiana sy ny indianina mamboly vary fa tsy afaka hoe mampivoatra ny fambolem-bary ny gasy no ninona no ny arerahany akapobeny tsisy fanampiana tsisy nina fa nga io laka ny ranony tambarina loatra io nga vitanangady ny manadio an'io tsy vitanangady io 4 amina kilometatra dray zany avitana an'izany na averina raha somotigy tamin'ny andro fanjanahantany tsy vita zany fa tsy maintsy mitaky fitaovana moderna ny fambolem-bary zao ve tsika mbola navatra vary foana tenenina dolo ty fanazavana rehetrarehetra ty hoe ka hojerena fotsiny ve zany malagasy tsy hinam-bary ka ianao ny tsy mikarakara ny tatsako ny tatsa malagasy mahay izy fa ny fiantohana ny fahafahany mamokatra ny tsao zay le fehizanteny ny fiantohana ny fahafahany tantsa malagasy mamokatra no tseo de ilozany tanànany ilozany ny tanyrazany satria tsy voaro izy marina tsisy diso mihitsy eny teny mipastera teny Antsonjombe karakarao tsara ny toe-karena de miena ny insécurité zany le nyteneniny tao iza no afaka andiso an'izany marina zany ary taoreny an'iny nisy ekonomista nanontaniana de hoe ahoana mba fijerinao an'le teny iny fa otra nisy resaka toe-karena maromaro to naninga tamin'ny baiboly ary marina zany ozy le pai toe-karena marina tsisy diso zany raha ny eto Madagasikara karakarao tsara ny toe-karena de miena ny insécurité marina zany tsisy azo edikevitra zany ny insécurité eto amintsika zany de vokatra ny farerahany ny toe-karena io izy io misy jiola voasambotra ane any ampitandro filaminana any rehefa atao ny fanadiadiana izy ty olony ty ny jiola am'izao tompoko jiola diplômé manana baka farafambaniny fa misy jiola tena informaticien fiarakodianao zany efa verrouillé efa tena hoe ao anaty garage fa vitany-drala mamoaka an'iny zany hoe jiola efa manampahaizana no misy ihany keo eto Madagasikara afa le dalo le hoe tsy nanana na CPR fa re mantsy mazara de hoe mitondra lefina de hoe manao kidnapping fa akoatran'izay misy ny jiola diplômé inona ny mahatonga an'izany ny fikorontanam-pitantanana sy ny fitongilana-pitantanana ny tsy fahaiza-mitantana no mahatonga an'izany fa tsy avilivily ny resaka aty amin'ny 3 sy 4 isika amin'izao fotoana zao fo tapitra sady ny janvier inona ny vita teo inona ny fivoarana hita teo ny zavatra hita de zao mitabataba mampiasa mpanjakana omaly hoe ahoany ty ny mpandray vola ino ty ny any amin'ny knapsa hoe zao zany vola raisin'le zokula le ray aman-dreny isaky ny telo volana de ino ny raisiny iny efa nandritra ny fotoana maro ino ny raisiny nefa le lanjan'le ariary miotsaka le vola raisin'le zokolona tsy miova inona ny dikan'izany na ny karaman'le piasa any amin'ny toeram-piasany any tsy miova fa lanjan'ny ariary miena dikan'izay zany de me mahantra ihany ilay olombelona atsoina hoe piasa na lay atsoina hoe zokolona mandray knapsa satria le lanjan'le ariary miena ny valeurany le vola raisinao isam-bolana tsy miova inona ny dikan'izany lasa miena zany ny raha vitsavatra ianao ny zavatra azonao zany amin'ny alalan'le vola fandraisanao isaky ny telo volana na isam-bolana satria miena le valeuran'le vola fa maninona miena le valeuran'le vola misy antony be ao fa ny antony tena anisany raha ny eto Madagasikara de ny hoe resaka efa tsy faiza mitantana ny tambatambatra de zao vao mikiropaka de tsy takona fenina intsony le izy satria io ne tsisy an'izany hoe afaka fempenina tsisy an'izany io fa tonga de hita any amin'ny isa-tokantrano hita amin'ny any anaty vilany na vilany ary efa namidy na nisy nangalatra zay le izy zay zava-misy zany ka okitsika tsy ho gagany amin'ny hoe ahoana raha fandehan'ity raharaha ity
ny feany zany de zao manoloana ny tena hoe fahasairana ny eto Madagasikara tsy amin'ny resaka politika ihany ny tena tenenina eto fa tena amin'ny resaka maro lafy iainantsika de tena mila mifampidinika anao tsy tafavoaka io raha ohatra ka anao isin-dalana tsy mety aminay ny fitenenana ohatran'izao sika malagasy mantsy mararirary-pitenenana zay tsika marary aloha tsika tena omena ny tontondro mena ny daka mena zao toy zay hoe resaka fitenenana io tena makarary atsika malagasy isika hoa ny tena malagasy toetra iraisana moa zany zay mararirary-pitenenana zay sika fa zao no izy amin'ny toe-karena dia tsy tokony isy idirana zany hoe mararirary-pitenenana zay ny toe-karena ny sifra no miresaka taremarika no miresaka tompoko amin'ny toe-karena ka raha misy zany ny manampaizana monga amin'ny toe-karena hoe zao na makarary anao iny na tsy makarary anao de zay no izy Madagasikara fa 5 avy any migisitra zay no izy mitombo ny mahantra eto Madagasikara ho ny banky mondiala zay niteneniny tamin'ny vao nanomboka ny taona 2024 zay no izy marary-pitenena antsika ka raha ohatra ary tsika tsy te ho tenenin'ny olona ohatran'izany tsy te ho de ataovy tsara ny fitantanana amin'ny firenena malagasy miainga any amin'ny isa-tokantrano be de be ny tratran'ny tsy fidiny be de be ny tratran'ny tsy fidiny zay hoa tsy te hiteny zavatra betsaka eto na tsy te hiteny zay ndeha atao hoe misy tranga sasany ary ndeha ho tenena any atonga saina antsika hoe hay ve ohatran'izany fa misy anie misy mpivady mifanaraka izy mivady mifanaraka izy mivady tompoko tsy any amin'le resaka zaza ny resaka eto fa mifanaraka izy mivady hoe ramatoa de mandeha mivaro tena amin'ny alina de rangaha miandry ny ankizy ao an-trano mandeha varo tena le ramatoa amin'ny ala de mody izy amin'ny 5 maraina na amin'ny 9 maraina de zay vola azony any no entina ikarakarana ny tokantrano misy an'izany eto Tananarivo ary tsy eto ihany misy an'izany any atao masina de aizy tsika amin'izany aiza ny valeuran'ny tokantrano amin'izany ary ny tena moa zany efa hoe mpanao gazety efa nandritra ny taona maromaro any efa be de be zany ny tranga efa hita mandenderaka ty Madagasikara ty de rehefa tena nandinika de hoe tato anatin'ny taona vitsivitsy zany zay nde atao tato anatin'ny efa taona de potika ny fanabeazana de misy etony hoe ministera ny fanabeazam-pirenena tsara le anarana tena zay mihitsy le izy eo ny hoe fampianarana fa hoe fanabeazam-pirenena mafoaka be mantsy zay fanabeazam-pirenena zay tsara le izy fa manahoana ny fampiarana n'ilay hoe ministera fampiarana ny fanjakana zany ny politika mpanjakana am'izay hoe fanabeazam-pirenena zay fa io toe-karena io ninona ataotsika eto tsy mandeha koa io raha tsy mipetraka tsara ny fanabeazam-pirenena fanabeazana inona nomentsika ny zanaka malagasy amin'izao fotoana zao fa ny resultat ny tonga de hita na any am'resaka kilalao fotsiny ohatra zay zao tamin'ny mbola kely milalao zay milalao baolina manao vitsili miaraka eo daholo le lasa ny vehivavy 13 taona 14 taona 10 taona any amin'ny 9 taona ny kely indrindra miaraka milalao daholo tao amin'ny tanàna zay nisy anay miaraka milalao daholo ny ankizy tsisy an'izany hoe mifanavakavaka zany na zanaky ny manamanana io na zanaky ny mpanana io na zanaky ny tsy manana io miaraka daholo zao ny ankizy tonga de telefona zao ny ankizy tonga de samy maka ho azy zany anaty tsy misy tsolo le fiarana zany ny fanabeazana zany ny fianabeazana tovozany ny zanaka malagasy amin'izao fotoana zao nefa neny sinotsy zany neny karanatsy zany fa tena mbola apetrany tsara le hoe maha-olombelona ny olombelona de raha ohatra zany ka any amin'ny fanabeazana vo de aza manantena mihitsy tsika hoe andeha ny toe-karena de misy miteny hoe inona koa ny ifandraisana zany toe-karena resaka zao fanondrananetana inona nidira amin'ny fanabeazana padray antanio ny akademisianina antanio ny mpahitatara fa io fanabeazana io no tena fototry ny zavatra rehetrarehetra matotompoko tsara fari-piainany Suisse ozy pastera de any amin'ny fanabeazana ihany koa no tena matanjaka ny azy tsy ataony ambany zavatra mihitsy ny fanabeazana fa ny antsika ahoana zazakely efa taona 5 taona de efa teny ratsy vararaka ny avoakany
inona mahatonga an'izany tsisy nainteny ratsy hatrany ekibondreny neneny ankizy fa fiarahamonina no mamola volan'izany sy ny ao tokantranony ao miteny ratsy ny ray aman-dreny de miteny koa izy ko miteny daholo ny any fiarahamonina de miteny izy de aveo le zaza no voakapoka hoe aza miteniteny foana fa iny tony fa malagasy sy le zaza no maninona fa ahoana izy malagasy zaza ratsy taisa iza no mitaiza azy ny ao tokantrano sy ny fiarahamonina de lasa zany ny saina manao hoe raha eto Madagasikara eto zany rehefa nydiniana ohatrany tsara le hevitra tokony asiana ministera amin'ny fianakaviana misy ministera amponina fa iny mahafoaka be fa tokony isy mihitsy ministera amin'ny fianakaviana zany alefaso any amin'ny fionam-be-pirenena any zany hevitra zany ministera amin'ny fianakaviana satria miainga ao satria le fianakaviana misy raim-pianakaviana misy rem-pianakaviana misy akizy satria miainga any ny olona zany tokony isy an'izany fa tsy hoe ministera amponina zao misy nefa ny matory eo ambanin'ny tetezan'ny beoririka mitomby any eo anatin'elona nefa etsakaiketsy ny ministera de anarana le hoe ministera amponina mavesatra be zany fa mila jerena zany hoe ahoana ny fianakaviana satria fianakaviana mihitsy miainga any amin'ny fianakaviana mihitsy mifampitehana amin'izao fotoana zao tena miainga any de potika ny tena hoe le tokantrano e potika de hoe rehefa potika le tokantrano de ka io zarozarony tsy mahay mifanaraka mifandefery fitenenana fotsiny zany hoe mifandefery zany fa rehefa manaikitra tompoko ngidim-piainan'ny fiainana tsy maintsy miparitaka eo fa nga io zaza io anga velona fotsiny am'izao tsy maintsy mihinan-kanina io rehefa marary io tsy maintsy tsapona fa raha hoe marary tsy tsapona de efa tsy haiko hoe ray aman-dreny inona koa zany maika niteraka nefa ny avy eo ihany koa tsy mahavita n'lay adidy ho an'lay ankizy tsy sitrapony le ankizy ny tonga eto amin'ity tany ity fa tsy sitrapony le ray aman-dreny aloha zany tompona andraikitra voalohany saingy piretin'le onjam-piainana le ray aman-dreny de lasa manaonao foana lasa tsy vitany ny andraikiny de lasa miasa ny asan-demony de mangalatra de ohatr'izany zany hoe ity fampitehan'ny toe-kareny ity zany de miteraka fampitehany fiainam-pianakaviana zay le izy ny fampitehana sy ny farerahan'ny toe-karena de miteraka fampitehan'ny fianakaviana mitambatra nesa mahatonga ny firenena de izay le izy fa tsy tokony hoe variana ty am'le kajy ambony latabatra hoe zao zay ny fipetraky le raharaha am'izao fotoana zao ka raha mitabataba mpiasa-panjakana de zay tonga de miteny eto normalna ny an'ny mpiasa-panjakana normal izy raha miteny satria miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra izy miaina toy ny olona rehetrarehetra izy zao zany zao mba fanontaniana be deabe ny exode rural am'izao zany hoe ny olona any avy any ambanivohatra miakatra ty an-tanan-dehibe inona ny politika ny mpitondra mba hafahana mamerina andreo olon'ireo any amin'ny tany ny aviany de misy mitendra hoe zany ve tsy tena ahoana koa zany ve de ho resahana sarotra be sarotra ahoana tonga ty izy ireo mitady fivelomana de tsy nahita araka ny eritreretiny izy de lasa izy miaina eny amin'ny zordira am'izao fotoana zao tompoko eto Antananarivo de io zordira eny amin'ny bakan-jordira io no miantoka amin'ny fiainan'le gasy le katrami raha vao tsisy an'io izy de tsy velona satria ao izy misikotra plastika ao izy misikotra sakafo ao misikotra kapoka ao izy misikotra fatina aluminium fa nisy reportage natao zany de iny no diovina de hoetiny makary hoetiny makatsy de mivadika ho vola mahazo 5,000 ariary izy de efa velona izy zany hoe raha vao tsy ao zany le zordira de tsy velona le olona tsy velona le malagasy misy an'izany eny eto hoe mba hitan'ny tompona andraikitra ve zany kanefa raha le fiainana maha-olona tsy tokony ho zay fa tena hoe olombelona feno ny tokony ho izy olombelona feno ary sika ho nanao sony lay misy fifanarana iretsam-pirenena mantsy reko hoe zon'olombelona zon'ny ankizy milalao zon'ny ankizy manana tokantrano ara-dalàna tsara zon'ny ankizy no beazina zon'ny ankizy miditra tsekoly zon'ny vehivavy no ajaina ny amin'ny lafiny maro isan-karazany fa tsy oatra ny any Iran zao mbola gidragidra be foana le nisy an'le vehivavy iny le maty de zao mbola gidragidra be foana resaka fanajana ny zo Madagasikara nanao sony an'ireny fa rehefa tsy ho tanteraka tsy tokony manao sony
amin'izay zany mazava tsara ny resaka fa tsy tokony hipingapinganao an'ireny sy ny fifanarahana ireny nefa tsy tanteraka akory tonga ny vahiny avany inona ary zany zavatra mitrango ao Madagasikara zany de miaina eto izy mandritra ny herinandro fotsiny de efa mahita hoe ohatra nefa ny aina teto nandritra ny fotoana maro satria hita daholo hoe zao mifahavoazana zao mifahavoazana zao mifahavoazana fa ity ny vahiny izay miteny hoe mampiasa vola vahiny privé ny tiana tenenina amin'io fa tsy hoe mpampiasa vola mahazatra tsy hoe banque mondiale na FMI ny tiana resana amin'ity fa misy olona zany avany de tonga izy de hoe zahako mpandrara de mitondra euro misimisy izy ka ny volanao eto Madagasikara reraka le vao naseho teo reraka de vao mitondra fotsiny izy hoe zao 1000 euro de ohatrany hoe vola be zany zay de hoe mpandrara nefa tany amin'ny firenena ny aviana izy tsy mpandrara zany fa olona sahirana na farafaratsiny hoe eo amin'ny sikajin'olona atonontonony fa ny tena mpandrara avoletany raha ny velany any sao de tsy fantatsika fa mandeha helikoptera mandeha miasa mandeha jet privé izy mitety nyty vazatany efatra ity zany natao hoe fandrarana avoleta mandana mankany amin'ny Emirety any amin'ny Arabo any fa olona enjana be daholo isika eto hoe zao hoe mizesta amin'le mpiray tany-drazana ny sasany mizesta hoe zay ny tena zao zay ny tena zao rapitana amin'ny any ivelany any tsy mbola mikaiza fa le malagasy mantsy tsy mahafantatra ny zava-misy any ivelany de ohatrany hoe matololo zay ny filazan'ny tanona azy tonga de matololo raha vao tonga de misy mipotra hoe tena zao de tena enjana be zao sinsisa fa mbola eo ihany tsika fa ny zava-misy aloha zany zao de hoe mbola difitra ilay fatrany ahoana no amahana n'izany olona nefa misavovona be zany ny problema iaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao raha atao kisarisary de ohatran'ilay zordira misavovona mihitsy ny abetsahany le nio tsy afaka de nio tonga nio tsy de manala ihany fa tsy tena afaka de tsy afaka raha-potoana ohatr'izay ny problema gasy de jereo ny taremarika avoakan'ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao inona zany ny solution an'io ny solution zany tsy misy afa-tsy ny fampidiniana ihany efa miteny ity ka efa miteny zao de io le tonga amin'le hoe ozy Andriamanitra hoe anamy farany amin'iny zany de fa tsy hoe anao hoe fanazavana teolojika eto na ohatran'izany mba tonga ao an-tsaina fotsiny le izy amin'izay le faran'izay dia Andriamanitra amin'izay no manapa-kevitra satria efa nitenenina efa nitenenina ozy Andriamanitra hoe za efa nampiteneny ianina za efa nampiteneny ianina za efa nampiteneny zao za efa nampiteny fikambanana ohatr'izao za efa nampiteny ny iraisam-pirenena zao ny tokony atao mifampidiny mifampiresahano ahoana izy ity mba ho tombontsoa ny taranaka zay le izy mba ho tombontsoa ny taranaka fa mbola misy miala amin'izay ihany de rehefa tonga amin'le farany de eo ary de ho hita eo zany ko zay no fipetraka le raharaha zany ka de ataontsika hoe zavatra tsy maintsy noresahany zany botika amin'ny fanabeazana tsy maraka tsony vola entimetsika ny ariary miotsaka tena tsy misy ninona mihitsy amin'izao fotoana zao fosika hoe soa ihany fa mba misy an'ireny tanora reny amin'ny baolina kitra amin'ny fifaninana-kira any misehatra ambony be any mba manandratra ny voninahim-pirenena fa raha tsy zany de tsy inona tsony ny ilazana antsika any ivelany any ane ireo olona mbola misy tsy mahafantatra amin'ny fisiany Madagasikara mpianatra any ivelany any hoe mba manao geografia kely zany de hoe aiza misy an'izany Madagasikara zany fa misy tsy mahalala hoe Madagasikara de nosy any amin'ny ranomasina Indiana 700 kilometatra manelanelana azy amin'ny Mozambika ianona ny avany avaratra ny ranomasina Indiana ny avaty atsinanana ny mamaritra azy avaty atsimo zao any amin'ny kontinantany Afrika misy an'izany Madagasikara zany fa misy olona tsy mahalala an'izany tompoko de mila mieritreritra isika fa Maurice fantany Seychelles fantany La Réunion fantany departemanta frantsay fantatry ny olona zany fa Madagasikara zay anisan'ny nosy lehibe misy tsy mahalala nefa mpianatra tamin'izay mba nandeha tany ivelany tany nahalala an'izany satria mifampiresaka tamin'ny Tailandais
Tailandais le namana satria tany Bangkok tamin'izay fotoana izay, tamin'ny taona 7 mba miresaka eo zany. Zareo koa tsy de mahay teny frantsay miteny anglisy no ainy. Any Azia any moa zany vitsivitsy any firenena mahay teny frantsay, ohatra ny Kambojiana zao miteny frantsay, ny Vietnamiana miteny frantsay, reny faritra Indochine reny mba hoe miteny frantsay. Fa aty Thaïlande ianao, any amin'ny toerana manakaikikaiky ny Thaïlande sy ny any reny, any Singapour tsy de misy miteny frantsay teny anglisy daholo. Any Chine ianao miteny anglisy. Ilaina zany zavatra zany, ka mampieritreritra antsika daholo zany tompoko, satria tena hoe raha mbola tiantsika ny firenentsika de mila tena mahay aloha tsika mamaky ny réalité, mamaky ny zava-misy mialoha ny idirana amin'ny vahaolana, de hoe inona aloha zava-misy, tena zava-misy, tsy miolakolaka na makarary ny ain'ny sasany ary inona zava-misy aloha. Ny zava-misy potika amin'ny fanabeazana, ny zava-misy be loatra ny entana avy any ivelany miditra eto fa ny entana ondrana reraka. Ny zava-misy reraka ny ariary, ny zava-misy tsy misy ny tsena ny asa, ny zava-misy miakatra ny taux de chômage, ny zava-misy tsy mianatra ny zanaka malagasy, zava-misy tena marina potika ny lalana, ny zava-misy potika ny toe-karena. Zany ny zava-misy zany. Mialohan'ny idirana amin'ny inona ny tokony atao ary de maneke aloha, mila manaiky zany tsika menakavy hoe misy andraikitra tsy vita tao, nisy halatra tao, misy fitsinjarana ari-karena tsy mitongilanao, misy fitsinjarana arena tsy araky ny tokony izy ao, misy tendakanonao de misy kere ao. Zao misy député indray miteny hoe misy matin'ny kere any Tsimane, de inona de aiva indray ny sasany tena laingy zany ve sa inona zany. Jereo aloha le tena zava-misy marina tsy miolakolaka, de jerena amin'izay hoe inona zany no hiatrehana anio. Nisy mpitondra teo alohany teo hoe ary mbola tombono ho antsika eto Madagasikara ny fananana filoha teo aloha mbola velonaina. Afaka resahana tsara ny président Marc Ravalomanana, ny président Hery Rajaonarimampianina, reo zany mbola velonaina, tombony lehibe zany, ohatry ny Amerikanina ne mbola velonaina ne George Bush Junior, mbola velonaina ne Barack Obama, mbola velonaina ne Bill Clinton ne Jimmy Carter moa efa tena zokombe fa ray aman-dreny fa rearian'ny Amerikanina zany, nen'ny frantsay Sarkozy efa teo ihany koa mbola velonaina, na de betsaka raha ny dossier manahirana amin'le rangahy iny. Ry François Hollande efa filoha teo zany, zava-dehibe afaka fampiresaka fa tsy hoe zay zao ny eto de zay ny tena mahay, zay ny tena tompony ty raharaha ty, tompony ahoany, zao ny résultat, ny olona ny résultat ihany. Zay ka inona zany raha hoe itsina ny resaka, io ny zava-misy, io ny fahasairanana hiatrehana rerakitsika potika daholo zay tenenina rehetrarehetra, fanabeazana, toe-tsaina sy ny sisa, ny ara-panahy koa ao anatiny koa zany, ny toe-batana potika. Vao mandeha tongotra kely de fa reraka, vao mihetsiketsika kely malagasy amin'izao fotoana, indrindra le zatra tsy mba mihetsiketsika reny, vao mba mihetsika kely, mba manao didi tongotra lavidavitra kely de fa tsy mahita tory amin'ny alina, tsindrotsindrolo lamosiko potsipitsero ny rantsoko taovan'izao satria fa tsy zatra, satria reraka ny sakafo ihany koa. Raha mbola régime mangazo katsaka foana ny an'ny tanorantsika eo tiantsika, zay zany le izy. Ka inona ny nefarany, tsy maintsy fampidiniana ihany io. Iresa-pifidianana efa iarahantsika mahita, datim-pifidianana tsy mivoaka, fa zao etsika mandravondravona azy amin'izay resa-pifidianana zay. Tenen'ny président Marc Ravalomanana tany Toliara izy teo hoe ahoana le datim-pifidianana, ahoana ny datim-pifidianana, le mbola ho avy zany. Fa zao anie nisy fifidianana anie tokony natao mbola tsy vita ny gouverneur ny tenireny ary ny tenenina tamin'izany hoe vonjimaika, fa inona ny tokony izy, fifidianana chef de région lehibe amin'ny faritra, tsy vita hatramin'izao. Ity nefa ny fifidianana manaraka ho avy indray, ny ato tsy vita, ny ato io izy io. Zany ny fahitantsika ny fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity.
de gouverneur moa zany zao de fa hoe io vonjimaika zany resaka eny teto e vonjimaika io de nampitomboana amin'ny fahefany de ny gouverneur tsy manana mpanolotsaina paritra nefa nylazainy lalam-panorenana hoe fidina ny chef de région de misy an'iny koa ny mpanolotsaina paritra fidina ny chef de région fa ny gouverneur anga fidina izy amin'ireo gouverneur reo no fidina tsy miresaka olona mihitsy zay eto fa le fomba atao mihitsy no ohatrany hoe mieritreritra amin'ny malagasy hoe tsy maraka ininona ve io moa nefa nyteneninay teto hoe iny lalam-panorenana iny tokony manana ny isa-tokantrano tokony manana ny lalam-panorenana raha vo ohatra zany hoe misy misoram-panambadiana any amin'ny mairie any de tokony zaraina mamay-poana ny lalam-panorenana tompoko ho an'ny tokantrano vao zany hoe ny tokantrano eto Madagasikara zany tokony manana lalam-panorenana ohatra ny kristianina hoe manana baiboly iny tony zotraka ohatran'ny namana slamo de manana coran iny ny tony zotra ary arahana ary zay no tsy hoe mandoka hoe manidy voninkazo ory ny namana musulman fa ny musulman tena hoe arahana arabaky teny zay no izy matoy ny soratana de mila arahana zany ny tena moa mananamana musulman be de be de mifampiresaka de hoe zao de zany lalam-panorenana zany mila arahana fa iza moa zany ny tena tsy manaraka lalam-panorenana eto iza ny tokony anaraka de iza ny tsy tokony nga io misy hoe tokony sy tokony zany rehefa io de mila arahana le izy ka tsika miresaka fifidianana hoe 2023 fifidianana zao fa nisy fifidianana mbola tsy vita hatramin'izao ane mbola misy commune tsy manana be ny tanàna ara-dalàna fa nisy problème hoe niakatra tany amin'ny fitsarana nisy litige de hatramin'izao zazany mbola be ny tanàna lany daty no mitondra de zany ve de mba mety ve zany tena hoe fijery mahitsy tsotra sady mazava de mba mety ve zany nefa hoe commune mana maizy azy sinsisa de ho avinay propagande de inona no tenenina any inona indray no tenenina am'le olona ao amin'ireny commune mbola tsy manana be ny tanàna ara-dalàna ireny mivoaka atao anaty zavatsara mbola misy zany ny gouverneur ny lazaina hoe manao asa vonjimaika ty vonjimaika ty moa fa mahazatra mihitsy ty vao metsika kely de vonjimaika metsika kely de vonjimaika de hitatsika ny zavatra nitranga hatramina hoe fomba fiaina andavanandro sinsisa fa misy gouverneur lasa nabe resaka tany a Frantsa tany tsy amerina zany tso zay fa nisy teto zany de zany ny atao hoe tsy fandehanan-drara de ahoana zany inona zany no atao hojerena fotsiny am'izao de ndia andao atao hitsin-dalana ihany zany izy ty de ho avy zao ny cyclone de inona indray no tenenina eto cyclone zany efa pisy foana zany isa-taona fa hoe moa zany hoe nisany tsy fantatra hoe mananontanyna ty ndray ny cyclone tsy miditra tanteraka ty tanety izy fa any amoromorony ihany fa efa mitondra orana be sy rivotra ihany na zany na tsy zany de tsy ondray no ndeha ho an'ny lahany eo vo mandritra ny taona ianao mila miomana amin'ny cyclone ohatrany any Californie am'izao fotoan'izao any États-Unis rano be tsy hifankahitana any de mihoatra ny olona mihoatra miezaka ny mpitondra tena tonga de efa mihetsika efa miomana niady any Ukraine tena bildina ohatran'ireny aty amintsika eny ambomposy any analamaintsy any zay rano rosianina boma maty ny olona ty tsy resaka hoe tafika tsony ty fa efa famonon'olona mihitsy zao ngia Poutine teneny efa miketrika any hoe tena iny crime de guerre efa enjana be zany zany ny any amin'ny olona zany tsy afahan'ny olona mampandroso ny toe-karena efa tsy fidiny ny any Ukraine ny antsika eto tsisy miady eto fa tsisy ninina eto nefa de manitra velona le gasy noho ninona noho ny efa fanazavana maro de maro eny ara namana fanira zafy manatany fa nisinisy amony zay zavatra ny tenenina zay mbola miandro ny député Rambotsika raha ho avy eo izy fa dia omenanao indray raha ny sehatra aloha anoizanao ny fandarana fa almeraba namana faniry razafy manatany ihany ko zay miketriketrika ihany ko mijery ny zavatra tokony ho fatatsika amin'ny tahirikevitra maro samihafa amin'ny alalan'ny fanadihadiana no vaovao namana faniry razafy manatany ianao indray ara zao ny sofera
Enery miraba rena de miarabantsika mpijery mpiaino rehetra manerina nosy am'ty fandarana ity. Ny vaovao moa marobe de isaorany reny am'ireny fanazava-kevitra taridresaka zay netiny tamintsika ireny. Ilaina ihany koa ny mahafantatra ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny de tsara nefa ny tondrana ny fanazavana mifanaraka am'izay. Ety am-piandohana de teny amintsika fa ho avy eo Christian Tabera rehefa avy eo zay hiaraka no fandalinana famakafakana izara vaovao amintsika, satria moa zany ny fotoana tahaka izao de ahafahany rehetra maneho hevitra rehefa mafana ny vaovao, satria vao migadona ny 3:24 de mihazakazaka ny hafanahany vaovao eto Madagasikara. Ny vaovao aloha de arak'izay nresahako zay marobe ny vaovao ary tsy ho lanilaniny zany ny amin'ny endriky ny fitakiany tsero, ny amin'ny zay hoe mbola fiandrasana izay tokony anjara azon'ireo tsirairay zay manana andraikitra kanefa mbola tsy naray ireo tokony zositrahany de betsaka zany. Ny misitraka indray kanefa mitahitaindava ny amin'ny fahazon'izany ho asa tsy ho azo ireo zokiolona de mbola betsaka koa ny vaovao mahakasika an'izany. Ny fiatrehantsika ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa mangony fotsiny, satria am'izao tsika miresaka zao de faritra efatra zany zao no efa manomboka zany hiaina am'ilay hoe hidira ny rivo-doza raha toka isaina ao anaty andro vitsivitsy zany. Raha miamafy io andro ratsy zay any amin'ny faritra ilany andrefany Madagasikara ihany hoany no misy azy avaty amin'ny ranomasimbe ihany zany resako zany, ka dia na zany sava analanjorofo antsinanana dia mila fitandremana tanteraka momba an'ity rivo-doza ity. Itsika moa zany ao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza. Ny mikasika an'izay no resahantsika zany rehefa avy eo, fa ity resaka toriteny ity moa zany mbola tsy mety tapitra satria mandrezatra mihitsy ny sasany any, ohatra ny manofo ratsy am'le toriteny ny paster Zakandrimampianina isak'izay mandeha de tsy mbola mety ino moa zany hoe mba afa-po kely okek'izay, satria raha zavatra fa azo mitaritaritana ihany le izy, fa ty toriteny de le toriteny hoe mepity iny de anjaran'izay maharay azy, tsara le izy tsy mampanino zay, ratsy le izy anjaranao mandiny teny. Ohatry ny faminanina io tsika nresaka foana hatram'izay rina rabe mananjara ny amin'ny hoe ny faminanina de tsy edikevitra fa miandry ny fotoana ahatongavany sigadonana, fa tsy edikevitra le izy ny amin'ny hoe tsy marina zany tsy marina zany tsy ohatran'izay natao hoe faminanina. Ka raha marina ny zavatra nambaran'le voalaza fa mpaminany na am'ilay laza fa mpaminany de amin'ny vanim-potoana ny tenenana izy no miteny mipotra le zavatra de eo ny teneny marina ny faminanina rakotana rabe. Fa raha baiboly fotsiny tenentsika rina mba hampisokatra ny sainy rehetra, satria isika tsy hoe teolojianina akory sika, isika koa tsy nanao koro biblika isika na mety ny fandraika an'izany, fa ny fiarahamonina ny taizanantsika tany am-piangonana, tany amin'ny sekoly ny anarantsika de zay tsy fantatro ianareo de nianatra an'izany hoe religion zany. Misy materan'izany tany am-pianarany de mba misy hevitra fototra zany mba voarain'ny tena le izy, de misy ady marobe tao anatin'io baiboly io, de misy fanoharana ary ny fiainan' Jesosy Kristy de feno fanoharana foana ny zavatra nambarany teo. Betsaka nandritry le 3 taona zay niainany dia nametrahany zany am'ilay fanoharana isak'izay mitoriteny, ary misy ihany koa fampianarana, zany hoe tena fanazava-kevitra ny amin'ny zao ny zavatra mety hitranga, fa misy ihany koa fampitaka-hafatra marobe araka ny zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina. Eo ao anatin'ny baiboly io zany no fototra iangana ngeza be, de misy adevitra marobe mahakasikana firenena. Ange miresaka an'izany misy fiangonana mitsangana mamely fiangonana zany, firenena mitsangana mamely firenena, miaramila ny Filistine, miaramila ny Egypte, fandraisana lesona ny lesony zany zay ny zava-dehibe. Babilôna Iraka am'izao fotoana zao zany Babilôna zany, ny Siriana misy an'izany ao,
ny ino ty kurda ty misy an'zany ao, i Turquie misy ady lehibe samy hafa tao tamin'ny androny Nebokadnezar, tamin'ny androny Heroda mpanjaka, persianina, persianina, mediana, beda be mihitsiny ny fiampianarana nandalova ny vanim-potoana tamin'izany. Ny faminaniana nataondry izy le tovolahy kely le nygadraina asa Daniela mosa izy iny de misy faminaniana amin'nanofy azon'ny mpanjaka de hoe izy mahay mandika an'izany zay le teniko mipotra le izy amin'ny vanim-potoana de any hoe zay maro zany fa tsy dikevitra le izy faraonina le nanofy tsy dikevitra le izy misy fitsapana maro be ao de fandraisana lesona io ka raha ohatra zany ianao tena kristianina de tsy kristianina migogogogo ianao, tsy kristianina be taraina ianao fefanambara tatony hoe makanesa ty ampy nareo zay mavesatretana sy miasa mafy fa za me fitsarana anareo tsy mitory-tena eto fa midemontre am'le zavatra zany. Ka raha ohatra ianao zany somary voakapoka tany aminao le tory-tena mavesatretana ianao ny dikan'izay de ny ana taonao manamafy mivavaka ianao, mampitandrika ny lohanao ianao, indrindra ianao mpandray fanasan'ny tompo diakona de lasa anao manondrika ny lohanao de miresaka amin'Andriamanitra ianao araky ny communication ataonao aminy de eo ianao zany no mizarany aminy hoe reny ny afatra, reny ny toriteny, mety mahakasika ala izy, mety tsy mahakasika fa zao raha mahakasika anao le izy de manitsy ny dianao ny anao ataonao. Fa raha tena kristianina zay no mahasamy hafa kely any reo ranabafy sy anada zay mpino silamo. Inona ny antony? Reny arabe mananjara satria izy ireo de mamaky io i boky ny Coran io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary ainana le izy zay ny tena zavatra atao sakafom-panahy misy le izy, vombinina le izy ary tsy mifidy toerana ny ampiarana azy ary atahorana ny zava-boalazana zany bokin'ny Coran zany. Maninona tsy vitantsika kristianina zany mba hampitombo ny ara-panahintsika, mba hahafahantsika matanjaka tsara. Kinona moa zany ny andrasana aminao raha ohatra ianao ka ndeha hanao tafika masina nefa ianao olona marefo, ianao olona tsy miorina tsara araky ny finoana, ianao moreotry ny akoho voakapoka raha voateny kely nambarako omaly lasa ohatry ny poulet de chair vo mikotrokotroka ny andro de efa miova le toe-pahasalamany le poulet de chair de miretaka, efa moa zavatra miretaka lava fa tonga de mivoamaika miretaka tsy tafarina, malemy loalika, malemy loalika, sarotra le izy toerana manahirana io toerana io, toerana manahirana io toerana zay lalovantsika io. Bon, le adevitra moa zany de misy an'le zay nge natony natonga anay satria nampidina politika atao anatin'ny fiangonana natonga anay niala tao de ianareo ohatry ny akomanentsika reo aka ozy ny sasany tsy menatra mihitsy am'le fomba faneho-kevitra ny olo reny moa zany moavy nge ty zavatra ty ary iovy ty iovy ty fireneny ty fa tsisy hoe topahy-fana mandrak'zay ianareo fa amin'ny fotoana iovany ty fireneny ty, amin'ny fotoana tsy aheo amin'ny fahefananareo tsy teny zavatra petsaka tapaka ny telefaly ny sasandray toriteny resahana marikaravalo manana ny tabatabainy hoe tsy ho tavaveriny eo zany tsy ho marikaravalo manana ohatra fino ty mahazo an'reto olo reto ohatra ny misy zavatra zay ao anatin'ny lohan'le olona ohatra ny efa manino zany ohatra ny efa misy microbe an-javatra zay de le fahakalana rehefa matanjaka be ao anatin'ny lohana toriteny ny adevitra hoe mety sa tsy mety iny ho an'ny sasany, voaray sa tsy voaray tamin'ny fotoana tokony resahana azy hoe ny sasany ndray ny problema de hoe tsy tafaveriny atsony zany marikaravalo mananareo zany de hoe ay reto olo reto zany efa zavatra hafa mihitsy ny problemany teo ihany le toriteny petrole teo ihany le toriteny rina fa teo ihany koa le fomba nanehoan'le paster azy fa ny azo ny problemany de zao
le endrika politika mihitsy ny izy ny amina hoe raha voditra eo ampilatanantsika le fahafana ka natahorana mafy ny antsika le fiangonana fitsika zay mba mikarakara mpino aminy fa raha ny sitrapony reto olo reto zany sanatrindresaka mifona aminareo raha lasana bavy jesosy mamonjy zay pino ao fa ohatran'izay mihitsy nyeritrretony olona amreto pino fijikaima reto hoe ndao vakio mihitsy raha nga alova tsy mety amintsika io combat io aloha de stomatiny ny atsasany fa efa misy nge miaraka amintsika ry efa manao calcul politika ho a reo olo reo satria reo olo reo mahatsapa fa milatsaka ny code de popularité reo olo reo mahatsapa fa tsy crédible atsony izy de manambony moral sisy izy ao anatin'lay fa neo kevitra de tonga hatramin'ny hoe zay de milaza fa sy tavavelona eo raha valomana otry toroteny ny adevitra de raha fa valomanina sy tavavelona zany efa misy virus microbe-njavatra maro be ina mo bakteria mitambatra ao daholy misy katsetsitra misy champignon an-javatra hafahafa ao anatin'ny lohany eo de mampanoratra ny tanany de mampiteniteny foana azy fantatra daholy zany olona zany fa tsy mampikiropaka zany tsy mampikiropaka atsika zany satria efa fantatritsika hoe makaiza ny finalité n'ity revy ty fantatsika ny efa rano ty zavatra ty zay ny rassurenay amintsika hoe soraty tsara fotsiny ny anaratsika ao anaty lisy mpividiana de teneny ny olona rehetrarehetra otranay sirena manao ezaka mafy mihitsy zay miantso anay zay miresaka aminay voalohany indrindra aloha efa nisoratra anarana efa nisoratra anarana efa azo le sosin'lay fisikely iny efa azo très bien inona am'izay raha ny resaka reo ataonay vandohan raharaha zany satria zao ny ady rehetra tsy maintsy misy fefarana ary tsy misy gasa resy amin'ny taniny zany tsy maintsy mivoaka mpandresitsika ka raha milaza reo olo reo fa manana vola tsika manana andriamanitra raha milaza reo olo reo fa manana basy tsika manana andriamanitra raha milaza reo olo reo fa manana fahefana tsy mety ritra tsika manana andriamanitra raha milaza reo olo reo fa manana tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra afaka etsika tsika manana andriamanitra ary raha milaza reo olo reo fa misy vahoaka be da be afaka tateriny etsero tsika manana andriamanitra zava-paona ny zavatra ataon'ireo olo reo fa tsy matanjaka noho ny andriamanitra ananatsika reo andriamanitra tsy mijery miakatra fa mijery midina ary mahafantatra hoe atraiza inona ny zavatra mahazo an'ity fireneny ity zavany ny teny Filomarka Ravalomanina aloha hiasa andriamanitra andriamanitra miasa amin'ny taniny amin'ny fireneny tsy hitaza-potsiny zany miseho amin'ny endrika rehetrarehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao de zay le tiako tenenina hoe mety mafy le izy tsy problème raiso le izy amin'ny alemem-panahy mety tsy nafalifaly anao le izy ko zay ary natao hoe teniko olomboasitry miteny iniko manana didy lehibe ho an'ny fireneny le miteny reny raha enotsika ny fiarabana tratry ny taona 2024 nataon'ny pasteur Ami Irako izay filohan'ny fiangonana FJKM tamin'ny heritaona volana janoary resaka ny zava-misy ny amin'ny ainy amin'ny firenena amin'le hoe mba hiova amin'izay mba hiova tena afatra mahafinaritra zany ary afatra zay any aparahatiko ny lay azo lazaina fa mety ho voarainy le mpitatana firenena ihany koa fa tsisy nanao polémika an'izany fa mety tsy natrehan'izy menakavy le izy de tsy afaka ny zesitiavana fa tia natrehan'izy menakavy le afatra de rehefa natrehan'izy menakavy le afatra de sahiran'izy menakavy nandray an'le afatra satria marina loatra ka mahatonga misy ny réaction de mipaka ny afatra zay fotsiny aloha matoa zany misy ny réaction de mipaka le afatra fa raha ohatra ka tsy mipaka le afatra tsy nisy zany réaction ka reo olo reo matohatra am'izao fotoana zao mbola miezaka mamovana ary inona zavatra ataony manaratsy amin'ny pasteur zaka indray ny ataony any de miasose an'le toroteny makany président Marka Ravalomanana de mamoaka karazana sivanjavatrany zay indray nataony retolo reto tsy ny compte fakony de mihevitra azo mafy be
de milaza fa aza mpanaovana politika aza ampidina politika ny resaka fiangonana aloha hiavaka tsara mihitsy fa izy am'teny hoe iny lalana iny de nanaovanareo hira mihitsy ny sotra sy dera de ry ankianjany 13 hira-pivavahana anie zany fa maninona tsira zafindreo no nataonareo teo nanamorokira fotsiny varieté nareo ny etrehana nytolona fa naninona nampiasainareo le iny lalana iny ny exploitena le resaka fivavahana 2009 akana ny fon'ny olona de nomena n'le synthétiseur ngeza be sotra sy dera rehefa aveo le tarika mpihiran'le hira de tsy nijanona tam'izay nareo fa mbola lasa koa ny azakazaka inona zavatra nataon'iriny mbola nampiasaindray le hiran'ny olona le hoe de lay fitia mba hiverenana eo amin'ny fanjakana de rehefa voatazona ndray tery anamota anaty ery le fiarakodia an'lay solombavamboaka 2017 2018 tanoana de nampiasaina koa le hira sofa tefony Kristy nefa ao anatin'le malina anao ka feno baoritra feno vola zay tsy fatampeviny avy taiza de anao ateorina manao autorisation de transport zay tsy amin'ny andraikitrao de ay teofony Kristy ay teofony Kristy hira-pivavahana daholo ny exploitenareo kristianina manao an'izany hira zany fa tsy fivavahana hafa akory na finoana hafa de mbola tsy afa-ponareo akafahefanareo 2018 de lazainareo fa fitiavana ny lehibe indrindra fa aiza misy an'izany ao anaty baiboly misy an'izany fa ankehitriny de retoelreto mitoetra finoana fanaitenana fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra de iny de nyraisina de io ampiasonan'olona fitiavana ve zao mahazo mifantrana lalina fireneny zao fitiavana ve zao alabolam-panjakana tsy toko tsy firohany zao fitiavana ve zao fampijaliana ary fampirorona ampiraitandrazana zay maneho hevitra rehetra zao fitiavana ve io tsy fihinana voaka malagasy sakafo io raha mba mitaraina am'izany izy de latsalatsaina zao ve am'izao endrim-pitantanana zao ny heverinareo fa hoe zao natao hoe fitiavana ka raha zao ny heverinareo fa fitiavana lehibe indrindra de mila miaino tsara nareo amin'ny anitoroteny iny de mila iainanareo le izy ampitomponareo ny sakafo ara-panahy fa mbola tsy ampy sakafo ara-panahy topoka anareo ka nanangana cellule de prière firy ary nareo satria fantatrinareo fa champion zany koa de ny anabaviny sasa moa zany de mahavita am'teny hoe izy lay mosesy fa izy amin'ny exploité amin'ny fivavahana amin'ny politika ny anabaviny filomo tsy am'teny an'izany fa izy io no lay mosesy amin'ny ahoana tantara samy hafa zany tsisy efampidirana fizaha toetra tsy toko tsy firoana nahazo amin'ny mosesy vo tonga taminy hoe tanina-panatenaina toerana nisy azy sy le tanina-panatenaina sotra indrindra deputera Mbosalama zay fetako aiky eto am'izao fotoana zao misy afatra be da be misy vanim-taona ny lalovana misy fitsapana na tonga mosesy nitodika tamin'Andriamanitra amin'Andriamanitra ary nasany teny any hoe andeha itsika ary tsy merikerika tsy matahotra sika de tonga tany amin'ny tanjona izy fa tsy mosesy tsy tapa-kevitra no misy eto tsy mosesy mandainga no misy eto na manao resaka tsy tonga volana na calcul diso tsy ohatra nyzany natao hoe mosesy aza makamaka ohatra de aza lalovina tsony le resaka finoana sy ara-panahy malagasy fa sady tsy hainareo tsy zakanareo ka toriteny 7 minitra mampikorapaka anareo hatram'izao mampiteny ministra anatin'ny gouvernement hafandray rehetra ve olona normal sa tsy normal le mitenena raha tsy normal de azo tsabona tsara satria nareo koa efa nanao hopitaly manara-penitra maromaro fa hafahafa ianareo tena ny exploité an'le fivavahana mba azonareo an'lay fahefana 2018 non 2008 2009 mipreparenareo fitaompivavahana tao amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina mba hakanareo fahefana ny goanin'Andra Valomanana nanao akanjo fotsy dahoana anareo Iandry Rajoelina nitarika an'izany mbola nentinareo koa tery Ambojatovo zany mody misy vavaka kely zay mody asiana mpiandry kely zany ny sasany
tenare asapidirina politika fivavahana aleo hiavaka tsara mihitsy sisisisisy fa nga mihinana vao manadino ny malagasy ka rehefa nareo nanao tamin'ny fotoan'andro de mety tsara zany fa rehefa toroteniny atao zay mbola tsisy idirany am'izany fa ray aman-dreny mampatsy ahy ray aman-dreny manome afatra ray aman-dreny mihevitra fa mba mitondra tenindreo heverina faondriny de pinga iry miteny an'le aza-pidirina politika ny fivavahana hafahafa ianareo nametraka ny filomarika Ravalomanana natainy MJ tery ambany io de tsy menatra akory hoe chef d'état ty olona ty misy karazana député dirikaby ministre inona natao ty ambony pilipitra hito le Ramsey natao ty ambany de faly ery izy menakavy eny ambany eny mety aminao fa tsy politika ve nareo tam'izany sairanareo misy le JMJ an'olona nanapitehana nametahana antony jiro cobra tony namboarina le lalana hatram'izao resan'ny député Rambosalama eo aiza ny lalam-poma sondrariny Atsirabe sy ny sisa namboamboarina kely ery le lalana mba andehana ampizaika nomena vary nomena andretrarehetra nomena kit natao tao anatin'ny communiqué ny conseil des ministres ny exploitena mihitsy n'le fivavahana de nareo mianakendro miteniteny fa izy nareo tany amin'ny tanora FLM tany Mahajanga za tany adevitra ny aminy hoe tsy tokony hitreto ny filomarika Ravalomanana satria efa tao le ngarajoelona de nampanantena 4-4 de nampanantena zavatra vola sy ny sisa sao de manahirana le izy manko ohatrohatran'izany fa jerevany zalaza lasa le fiangonana tsy manana problema am'le olona sainy fa lasa miororo koa le fiangonana sao de hoe anahirana am'lay fanjakana li satria zareo manko mba fa manaotra lasa misy tahotra daholo ny olona aminareo satria ny exploitena eny amin'ny akamasoa zarazaraina foana matetitetika ny titre de impiry manao fitaopo vavahany tsy mamasina de manao palais des sports de mena endrika politika de manao ndray ery amin'ny lapa efa milaza fa laïcité de l'état tsy mety zany fa eto moa zany zay lalampanireny itsahana tsy mandeha amin'ny bahoana fotsiny ataonareo le izy de zao nareo mody victime hoe tsy mety fa aza fangaro amin'ny politika fivavahana fa reto olo reto nanao azy hatram'izay nanarotratra mibanga mialina zay teneko hoe 9 andro ny anareo fa ray andro ny ny olona vola voatoro teny 9 minitra ne iny tsy sabatra teo tsisy angadinombrona miala anarety eo tsisy entiny mboloboka teo nanety anareo fa teny ny zaraina teo fa efa mikaraikona mahery Andriamanitra mikasika anao anaty fonareo sy ny vatanareo sy ny sainareo mazana be ny efehan'iny teny iny miraikitra tonga de tafiditra anatin'ny aparatoko areo le izy zany ny atao hoe misy Andriamanitra zay ny teneko teo na vola na basy na fahefana na olona milazazany ananareo zay manan'Andriamanitra fa tsy mahery no Andriamanitra nareo misy limite ny zavatra vitanareo ary efa kaika ho tonga ny final ty raharaha ty eny ary zay ny amin'iny fa efa eto akaiky eto satria avy nandeha lavitra be mihitsy moa député Rambosalama sy ny ekipa ny ala teto ry zareo ataoko hoe larbi de laka misy tonga tany Fianaratsoa de niresaka tamin'ny mpikapana rehetra de namonjy amin'ny filomarika Ravalomanana laka misy efa niaraka amin'ny filomarika Ravalomanana larbi zany eo tamin'ny namana tao Fianaratsoa laka misy efa tafaradalina tamin'ny filomarika Ravalomanana ny tsena anazy tany amin'ny seram-piarahamonina zoma efa niatrika ny conférence débat sabotsy efa niatrika ny congrès parta iny ny azakazaka anankatỳ ndray teny amin'ny lalana teny mbola nijery ny zava-misy de tsy hoe tonga de noty fa mbola nakasary ny lalana rehetra niresaka tamin'ny mponina teny an-dalana vao tonga ny ekipatsika de zay ny nataratara kely any député Rambosalama io sady tratry ny taona député Rambosalama no arabaina tonga solo satria zao ndray tsika voatafoana eto amin'ny fandarina miara-manonja miaraba faniry de miaraba nareo technicien rehetra mbadika ao zay mapita izao fandarana miara-manonjy izao de miaraba koa ny rina zay voavina vita ny anjarany teo tamin'ny resaka fanolorana sy efa fitondrana lohateny maromaro tamin'ny resaka miara-manonjy atao
eto dia manary loatra faniry miaraba ny olona rehetra nahatratrasoany ty taona 2023 ty ary molona tsy tara zao satria ao anatin'ny janvier tsara ary ty janvier ty moa ty volana janoary ty dia mbola hoan'ny zay rehetra tsy manadino dia mbola ao anatin'ny atao hoe volana azo fampirabana sy fampirariana ny sosiny tsara ho an'ny taona vaovao 2023 dia manaroatra an'izany ny tenako satria ao anatin'ny androany vao niakatra teto tamin'ity taona vaovao ty dia miaraba antsika rehetrarehetra eto amin'ny lafo valonosy sy ny any ampitandranomasina azy manaraka izao fandaharana zao tsy asiana fanavana nahavita soan'ny 2022 dia natratrany taona 2023 enganeka ity taona 2023 tia hitondra ny fitahina sy fahasoavana isa-tokantrano ka ame atsika ny atao hoe hery sy tanjaka sy fahasalamana mba ahafahana miatrika ity taona 2023 ty izay efa petraky ny atao hoe ny manam-pahaizana eran'izao tontolo zao ary indrindra reo mpiara-nombo natoko amitsika izay mpiara-miasa amin'ny firenena dia ho mafimafy tokoa ny fiainana am'ty 2023 ty zany hoe ho mafimafy tokoa zany fiakatry ny vidim-piainana ho an'ny vahoaka ray amantolo am'ty 2023 ty ka zay no hitondrana ny teny fampahirezana ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fandarana miara-manonjo zao dia ararotina ny fisaorana an'Andriamanitra mbola nanome atsika ny fotoana tahaka zao nahafahana manaraka ny fandarana nahafahana mbola tonga eto amin'ny plateau eto mbola afaka miresaka ary nahafahana ihany koa nahatratrarana ny 2023 fitiavana lehibe zany ka dia fisaorana ny entina azy ary dia ho azy rery ny dera sy laza ary ny voninahitra marina tokoa zany faniry niala teto ny tena tamin'ny larobia 11 farakimefolo ny volana janoary dia raha tokony hijanona atao amin'ny fianaratsoa kanefa moa noho ny fandaminana sy noho ny fandraisana toromarika teny faravohatra dia tsy tafajanona atao fianaratsoa fa avy tonga dia nandeha direkta Toliara mahamonjy ny fitsanana ny filo Marc Ravalomanana ny 12 janvier amin'ny ray eo dikan'izay zany dia tsy maintsy tonga aloha adiny roa aloha farafakely ny tany Toliara ny tena satria mbola misy koa ny fanomanana izay natao mba ahatonga lafatra ny fitsenana ny président fanomanana irahana amindreo hery velona rehetra irahana amindreo atao hoe akoatra ny natoko tiako Madagasikara dia ireo atao hoe partenaire na association na mpiaradia amin'ny antoko zany zay manohana ny filo Marc Ravalomanana ka somary ahitsokely le teny atao tsy diso fa nisy ny janona atao fa raha ny atao hoe nitarika miaraka tamin'ny solombavam-bahoaka dia tonga dia nandeha mivantana nakany Toliara ary dia nahitana zavatra be dehibe tena andalina tena nomboka niala teo Ambatolampy dia nahitana zavatra be dehibe nahitana ny fahorin'ny vahoaka na eny am-tanan-dehibe zany na eny ambanivohitra ny zavatra hita eny andalana rehetrarehetra eny de voalohany indrindra aloha ny faratsy ny lalana de zany faratsy ny lalana zany dia lasa atao hoe sambatra izay atao hoe tanàna ka tsy miteny hoe ratsy ny lalana fa raha ny lalana hita nanomboka ny ala tao Ambatolampy dia mijaly le vahoaka amin'ny resaka faratsy ny lalana tady tsara nefa fa raha ny lalana ny resahana raha ny asan'izany lalana zany mitantaraina eto
sy ho teneneto amin'ny resaka fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka de tena manany ny asangeza be satria io lalana io no mamelona ny vahoaka, io lalana io no mamono ny vahoaka. Ka fahitanay azy teny an-dalana teny dia lay atao hoe lalana mamono ny vahoaka no hitanay ary lalana mamono ny vahoaka no ataon'le fanjakana am'izao fotoana zao. Voalohany, maninona am'zay lalana mamono ny vahoaka satria ratsy de ratsy ny lalana, ny mpitatitra de tena mikinainaina no ny faratsy ny lalana satria sady simba ny fiara no atahorana ny resaka tsy fandripahalemana. Raha ny zay zavatra zay no resahana de hita fa dia lay atao le niteneniko teo hoe lalana mamono ny vahoaka no ataony ty fanjakany ty. Ianao tao niteny atao Tsirabe ny resahantsika aloha de eo am'le lalan'ny GMJ izay nilokaloka ampitona fanjakana tam'izany fotoana zany ary lehibe ny exécutif mihitsy no niteny fa hoe vitaiko alohan'ny GMJ ny lalana eto Tsirabe sy lalana mandehany am'izany toerana anaovana an'izany GMJ zany. Fa miteny aminao afaniry fa mialo ambatolampy hoay ny RN7 de efa goudron mialo ambatolampy ny RN7 mandrapatonga aty ilempona fa goudron itelometona no hitany hoe nandaina eny zany. Ka raha ohatra tsy matadidy lavaka, tsy matadidy lalana ka mitotonao ianao de eo ndraisina le tomobile efa ratsiratsy iny satria mety ho tapaka ny rotule, ho tapaka ny barre stabilisatrice na mety ho tapaka amin'ny pivot de hanao accident le tomobile de teraka fahafatesana. Nisy zany fa tsy hitan'le mpitondra tsy raha iny satria maninona ny V8 mandingana an'izany fotsiny, 4x4 raitra be, GMC, ny Raptor, reny Nissan V8 essence entsana be reny, zany rehetrarehetra zany mandingana an'izany fotsiny. Fa ho an'lay le malagasy kely mitondra an'lay 4L, le malagasy kely mitondra an'lay sprinter entina amelomana vady aman-janaka, le malagasy kely mbola mitondra ny tomobile efa tamin'ny andro efa hoe 20 taona mahery, 30 taona mahery raha mandeha am'izany de tena atahorana satria maninona lavaka ho fenony rano, tsy eritreretina akory hoe lavaka efa misy efa 50 cm vao mitompinao de ao tarakeo tapaka je tsy tapaka raha isipotsinao ny tomobile de raha amin'ny andro alina ka amin'ny toerana hitrangany insécurité de eo mifanarotan'ny nolondratsy anaovana an'izany asa ratsy zany tsy lasa maloto. Ka zay teneniko hoe raha tsy ho Tsirabe fotsiny aloha dia ohatran'ny fanomeza toky amin'ny zavatra tsy ho vita l'izy satria raha ny eo dia efa mandeha 2023 tsika fa hatramin'izao le lalana kely portion ana 20 km le miala tia atsimony Sambaina mandrapatonga ao amin'ny toerana anaovana ny GMJ de mbola tsy vite fa mbola misy carrossable ary mbola misy andehanana mora maninona tsy mbola voakasika. Ka zany zavatra zany no teneniko hoe raha le lalana mahafaty ny tenenina de zay no ataonyty fanjakany ty fa tsy lalana le tena hoe lalana mahavelona. Inona ny lalana mahavelona? Lalana mahavelona de zao atsaraina ny lalana mba hiadinina amin'ny lafiny tsy fandripahalemana, atsaraina ny lalana mba hivoahany vokatra avy any amin'ny hoe ambany vohatra rehetrarehetra any miakatra ty amin'ny tanàn-dehibe mba afahany reny tatsara eny mitondra ny mivarotra vokatra zany afahana mamelona ny vady aman-janaka, afahana mamelona ny biby izay tadio tsara. Fa raha hoe raha ny Tsirabe any resantsika am'ty lalany ty dia 90% ny mponina Tsirabe amin'ny faritra vakina karatrina dia mpamboly sy mpiompy daholo. Ary ianao tao niteny hoe lalam-poma, lalam-poma zany lalam-poma miala a Tsirabe de mandalo any Ambalavato de tonga any amin'iny Ambohiminarivo sy any Soamindrarina iny anesahany votro miteny aminao
fa lalina tsy fanao ianao zany ary mba miangavy an'ireo tompona ndraikitra zay miseho mbola miteny hoe mbola milay be ty fitondrany ty hoe zay tsy mahita ihany zay mikipy ihany tsy mahita hoe manao fa jerevo iny lalana iny indrindra nga gouverneur mba jerevo ane le lalanao hoe inona mission-nao ao tsy ho ataonao io lalana io fa de tena potika tanteraka mihitsiny ary ny taxi brosy tsy sprinteur mandehany a fa ny taxi brosy mandeha any tolole super agulé super galion zay double pont reny mandeha any a 1000 kilo reny mandeha any de manao aminatin'ny adiny 4 adiny 5 fa portion na lalana 30 kilometers zany ary reny mazaka an'le lalana zay reny mazaka ny lalana nefa tadio fa zany lalana zany a ny famoahana vokatra raha avaina sondrariny ianao a de mahazo any votovorony iny a de mahazo aty Antsirabe anko le mitrofiny faritanina Tananarivo sy faritaniny faritra Atsinanana iny a zay misy fandraisany fivezivezen'ny vahoaka mandeha metsena misy am'ireny mandeha tongotra mandeha makatia samy votry sondrariny metsena misy makaty Antsirabe metsena manao provision hoe manao approvisionnement entany kanefa zany zavatra mitranga lalana famonoan'olona zavatra misy any am'izao fotoana zao petraka amin'ny fanontaniana am'izay faritra zay fotsiny hoe maninona le ministre ny travaux publics sy ny gouverneur ny mifatrivakina karatro zay tsy mahavita ny asany maninona tsy esorony lehibe ny exécutif am'izao fotoana zao tsotra mivaly teny amiko matoa tsy sa manala azy dia tsy manana n'lay autorité tsony tsy manana ny hoe mafiloam-pirenena sy prime ministre azy tsony a lehibe ny exécutif anakiroa am'izao fotoana zao satria ireo misy ministre tsy mahavita ny azy ny arefa tenen'olona moa hoe ministre ny lalana tsy vita ministre ny tsy mahavita lalana zany ny surinao mbola mipetraka eo de tenle ao koa ny gouverneur tsy mahavita ny asany magouverneur azy na resaka hoe fanaovana an'izay lalana zay tadio fa io lalana io artère io any no atao hoe mitondra ny avokavoka mitondra ny oxygène amin'ny fiainan'ny vahoaka any rehetrarehetra any ary ianao raha mahitany hoe eny amin'ny lalam-pirenena eny de mahita n'lay lalana misapanana be de be ny alombatolapo mandrapatonga any Antsirabe ny lalatany fa voazo ny oran'ire mandeha de slalom ahoana zany any ambano zany tena miteny aminao ary faniry nefa de tanàna tsara be nge le ambano zany a nananana izy azy zany a nanana izy azy zany faniry a ary namokatra be de be zany na amin'ny resaka fiompiana sy amin'ny resaka fambolena ary tany am'izany faritra amin'ny ambano iny mbola nahitana hoe châtaignier zany nefa zao zany zavatra zany a tsy misy tsony nefa iza tsy mitady an'izany raha mbola restaurant goavana be teto Tananarivo teto mitady an'izany hoe mitady fruit ana châtaignier zany a anaovana sakafo sy ny rehetrarehetra zay mbola nahita an'izany nahita an'izany fa noho ny taty aoriana tsy hitantsony ny fandehany ary makany am'izany ambano zany a de tena raha 4x4 aza mandehany de miteny aminao a fa raha 4x4 osaosa de tonga de fa tapaka pivot sy taraiky eny an-dalana iny fa dia sarety no misitona azy omby no misitona azy satria maninona tsy vita le lalana tsy vita arakaraky ny vavabe any reto mpitondra reto ka io zany hoe teneniko anao hoe betsaka ny zavatra hita tany de rehefa mandeha am'izay lalana hoe mamon'olona zay de mahita an'le vahoaka ianao tena mijaly vo mandeha anao alohan'ny mialakely any Ambatolampy de efa misy zazakely manatina mametra kely de tena moa efa mahita an'izay de efa nanakalo vola be de be zany efa nanakalo 2005 tany tsarany i président groupe parlementaire honorable Fitrany fa samy nanakalo vola be de be zay rola de nanakalo 2005 zany de mijanona de mena 2005 le bany kely tsy hoe fampianarana
an'le olona hoe mahita mangataka hoe de omena vola fa mba malahelo any ianao mahita an'le izy satria alohan'ny any na manontany fa maningala tsy mianatra ngandry tsy mianatra misy vehivavy ary misy tena tsy ampytaona misy ngamba ao amin'ny 10 taona na 20 taona eo fa maninona ianao tsy mianatra tsy manam-bola ny ray aman-dreninay de maninona de mitady aty zay sitrany mba mahazo kely de tena otsa ny fonao otsa ny fonao de any zany de eo ary de mena zarena 2005 de lasa mandeha fa marapatonga tany Tuliara de zany natao zay mahita an'ireny de zany natao fa ho an'le olona fetsifetsy misy fetsifetsy indray am'ireny tsy mipetraka fotsiny izy de fahita lavitra milala mahitsy iny de mahita anao de mody mitsangana de manao de rendray aloha tsy de hita hoe de tindray afetsena fa mahita le akizy ianao de tena otsa ary na ao anatin'ny orana azy dia tena mijaly ary misy sary ambolo avoaka ny iasina satria iasina no teknisianina tany fa de tena misy mpanao an'io lalana io de miandro eo lery am'le rano de ao anaty ranom-potaka izy mba tsemboka de eo izy mandro manao ny lalana mbola avoaka ny iasina zay fa zany ny zava-misy lazaiko hoe lalana mamony vahoaka ny lalana misy eto satria mahatonga le fantran'le vahoaka ary mahatonga ny fahafatisan'le vahoaka amin'ny resaka tsy fandripahalemana de mandeha mianatsimy ihany ny eto Ambositra Atsirabe Ambositra moa zany dia atreo limitrofiny faritry Moromanisy vakina karatra mba vitavita zany ilaka centre mandrapatonga any Ambositra fa le ato am'le faritra Tananarivo le lalana tsara tary miala eo Vonagnkarena mandrapatonga re amin'ny limitrofina re ilaka zany eo amin'ny tetezana zay io marika hoe eto mifaritanina eto ny Moromanisy de eto vakina karatra fa rehefa tsy mitandrina ianao na tômôbilina tsara tare takininina azy de mety ho raisi-potsinao ihany fa simba tsy misy entretien de petraka amin'ny fanontaniana zany hoe nakaiza moa ny fond routier izay alaina amin'ny vahoaka zay mividy lasantsy mividy gasoil mividy pétrole izay izaka mividy zany de tsy maintsy akany amin'io ary efa ao anatin'io ny izay resaka vola atao hoe fond routier zay petraka zany ny fanontaniana ary tsara fantatry ny vahoaka zany hoe aive zany mifandehan'io de tady io tsara fa mbola ho antaninany namana moa zany hoe mba ohatrin'ny exactement moa ohatrinina marina ny vola alainareo mitondra fanjakana amin'ny mpanjifa amin'ny resaka solika io mbola alaina namana zay ary hoentineto mba hanaovana compte hoe ahoana ilay atao hoe fond routier zay tokony ikarakarana andre lalandreny satria dia tena mampalahelo lalana hitanao eny an-dalana iny raha tsy teny fotsiny aho ny hoe na mila mbola Atsirabe fotsiny teneniko faty vakina karaha fotsiny teneniko dia tena mampiteny mona ny zava-misy tsy arakaraky ny teneniny eto amin'ny ianao manjery hoe mandeha tsara ny lalana efa ataony fanamboarana ny lalana fa tsy misy an'izany tena lalana tena potika ary mbola fanana lainga foana le voaka hatramin'izao fotoana zao fa mandeha am'izany lalana zany ianao dia mila mitandrina tsara mila misokatra tsara ny maso mijery hoe inona lavitria mila miaino tsara ianao sao rehefa mandingana lavaka anankiray misy mikorotana ny fiara ary tsy mila resaka avisy havanana fa tena mila concentré tsara ozy fitenenana faraty zany hitera-doza de ho fatifaty foana iny ianao amin'ny zavatra mety hitranga satria maninona misy ao anaty virage zany misy zavatra tenenanao misy lavaka tapoka karaha ohatra mpamily taitabombona na mpamily tezitra eny amin'ny aratsy ny lalana ka mamily tapoka ny familiana ohatrany hoe manao coup de volant
ka tsy mametrize amin'izy ny afanganam-pandeha dia miteraka fahafatesana miteraka loza ho an'ny mpandeha zava-misy ka sy mipetraka zany le fanontaniana hoe nakaiza ilay fond routier entina anamboarana nreny lalan'ireny ary na mahita azy ianao a taloha rehefa fotoana ohatran'izao de mahita asana cantonné amin'ny lalan'iny a zany hoe mpijery an'lay assainissement n'le lalana mba tsy asimba n'lay lalana route nationale zany amy resaka fandehanan'ny ranonorana na amy resaka fanaovana ela gazy fanasorana an'ireny atao manakopakona ny mpitondra tomobile reny na amin'ny fanenana amy fiolana na fahinana tsy misy an'zany fa ny tena hitanao eny a de ankizy mpanamboatra lalana izay tsy mendrika ny malagasy akory tsy mendrika ny ankizy malagasy de tsy maintsy andeha am'zany ve hoe tena zay sisa nefa ran'le ankizy nefa ankizy mba manana zo hianatra hijery amin'ny fiainany de efa lasa mpanao lalana tsy mpanao lalana hoe tena hoe mpanao lalana matianina fa mpanao lalana no ny fahantrana no ny ataon'ity mpitondra ity ny amin'ny fampahatrana ny vahoaka amy resaka fitantanana amy fampahatrana ny vahoaka amy tsy fanana vision tena hoe manahoana ny entina ampandrosoana ty Madagasikara ty ahoana ny entina ampandrosoana ty atao hoe développement humain ty zay resaka hoe fahasalamana ty fianarana ho an'ireo ankizy ireo zany ny zava-misy hitanao fa tena mandona fo a ary tena mampalahelo petraka zany fanontaniana ringa amin'nisy ny lalana tsy vita soan'ny gouverneur any Antsira vakina karatra hoe ahoana ny responsabilité anareo amy fiainan'ireo vahoaka reo amy zava-misy am'izao fotoana zao tadio fa na tsy mamon'olona mivantana azy anareo a de mamon'olona ankolaka amy resaka fantran'ny vahoaka amy resaka faratsy ny lalana izay miteraka tsy fivoahan'ny vokatra miteraka tsy fandripahalemana ary miteraka fahantrana ny vahoakany amin'ny faritra iny tompona ndraikitra ianareo ka aza mibotabota mihitsiny miteny aminay hoe ianareo zay tsy mijery ihany tsy mahita fa hoe mandroso zao fireneny zao mandroso miverina foza mitorona zay ny fandehany ty foza mitorona ty ary mandroso miverina fa tsy mandroso mandeha makany amy tokony alehany fa tena 7 andro any ianareo fa rehefa tonga ny andro anankiray ka tsy ho zaka mivoaka tsony a de ozy de go zay hoe eo tsika mahita izy nandeha ihany ny di ny andro efa alina mandalo amin'ny faritra iny a de mitaitaina ianao zany amin'ny satria tsy maintsy monjan'le fotoana de mitaitaina amin'ny resaka tsy fandripahalemana eny an-dalana fa dia tsy de misy natahorana mo fa dia tena koa olona mivavaka de akinina amin'Andriamanitra ny zava-drehetra de olona mivavaka de nandeha tonga teo Ambohimaso tena andalina teo moa zany efa tsy tenenina tsony satria tena ny aratsy ny lalana de fa tena enjana be portion na 90 kilometre mialo eo Ambositra mandrapatonga eo Ambohimaso fa ataonao adiny 3 lalana sady miolakolana no misy ala amin'ny avisy havanana ny etahan'ny lalana tsy hafahana mandeha mihoatra ny 70 kilometra isan'ora raha mety raha matena mandeha fa dia tena miadana de miadana ary ny andro alina dia eo no zany hoe raha zao moa zany misy ambuscadety de ahoana de mieritreritra foana an'le zavatra mitranga an'le mahazo an'lay reto mpitatitra reto a ny resaka problème d'insécurité nan-dalana eny ny ahiahan'le mpitatitra sy lay mpamily sy lay tompon'le fiara sy lay vahoaka ao anatiny zany le mpandeha de atao anatiny tena de mahita tsara an'le izy mihitsiny ka mbola mipetraka foana hoe lalana mitondrana fahafatesana mihitsiny any nataon'ny reto mpitondra reto de mipetraka ihany ny fanontaniana indray zany eo a ho angy amin'izy fa tena tsy izy
tena tsy izy ary zay mety le tena favoriseny resaka tsy fandripahalemana resaka fampahorinany vahoaka ary resaka famonona ny vahoaka ary rehefa seratratran'izay ny anao tady io fa tena araky ny fitenena tena rofony drala daholo mihitsy na hatramin'ny atao hoe akanjo kely angamba sy ataraikeny raha ohatra am'izany toeran'izany ny tena misy manao embuscade fa zany hoe mbola tsy sendran'izany ny tena moa na tamin'nandrozy na tamin'ny verina fa tena fanaovana tena zay andalovana rehetra dia toerana anjakan'ny tsy fandripana ary zone roa zany zone iny zone roa iny a mandrapatonga ao Ambohimasoa miala ty Ambositra ary zay mahatonga an'le hoe le poste fikirany gendarmerie eny an-dalana eny misy ao amin'ny camp Robin de misy ary vao miala kely ny Ambohimasoa farafahakeliny amin'iny a misy poste gendarmerie 3-4 kanefa no miaratsy ny lalana tsy avitin'inony zany zay tompona ndraikitra ianareo mpitondra am'izao fotoana zao petraka aminareo mifanontaniana mbola zakanareo ve ny alahelon'ny olona amin'iny toera amin'ny faritra iny amin'ny resaka tsy fandripahalemana izay eo anatin'ny tao hoe lara-pamehan'ny filohanareo io velorano voalohany filohanareo io aiza le izy tady io tsara ane fa tsy resaka hoe fedina amin'ny dahalo fotsiny natao hoe resaka hoe fedina tsy fandripahalemana na fedina amin'ny hoe totakely aty amin'ny vilona aty manao ataka miarime sy ndretraretra fa na io lalan'io azy de efa tafiditra ao anatiny ary tady io fa io lalan'io tena tondra ny ain'ny olona ray manontolo aiza ho aiza am'izany miandraikitrareo manomboka amin'ny filoham-pirenena io manomboka amin'ny hoe ty velorano voalohany aiza ay le velorano voalohany tenenina tompona andraikitra ianareo amin'ny tsy rarahinareo an'io lalana io de miteraka fahoriana ho an'le vahoaka tompona andraikitra ianareo amin'io lalana io izay ataoko hoe mampiakatra amin'ny vidinetana satria tady io tsara fa ray reny mpanao fitaterany reny a de arakaraky ny atsaran'ny lalana nanaovan'ny tondran'ny entana zany ka raha ratsy ve ny lalana tsy tondran'ny entanao ariary folo ny kilao izy fa tsy maintsy ataony ampiakariny ho 10 de rehefa tonga koa lay olona tompon'entana tsy maintsy hivarotra ny entana izy ampidino anatin'ny hivarotany entana mba aza ho nitombarotra reny fony freandreny fitaterany ireny zay ny teneniko hoe lalana mahafaty ny ataony ty mpitondro ty fa tsy mijeran'izay lalana mahavelona ny vahoaka ary razahako ny tompona andraikitra am'izany de efa nanametra-pialana efa ela be a fa tsy faly manao défilé de mode ery fotsiny migesta io fa miteniny amin'ny ministra de zao no ataotsika dia manao sary makely amin'ny olona sindretrarehetra ao kanefa le asa atao a 0 tsisy résultat na kely azy zay mahatonga ny hoe melahy ianao inga ministry ny lalana tsy vita melahy fa tia tsy vita ny vava fotsiny ary ny tena mampalelo ahy de zao enao efa solombavam-bahoaka tao taloha tamin'ny mandafarany teo avy eo anao natao gouverneur efa fantatreo zany hoe na nyresa asan'ny exécutif na ny asan'ny mpanao lalàna fa de tena raha isy zao zavatra ataonao zany nasa ministra ianao a de io za hoe ohatra mampanahy ihany le resaka compétence fa tokony sady tsy ho député anao tokony tsy ho gouverneur tsy tokony ho ministra fa dia mandeha moa lay hoe choix du personnel de diso casting mpitondra am'izao fotoana raha zao zavatra mitranga mahazo ny lalam-pirenena karaha zany ohatra anao a efa nitady lavaka any satria nary mba aleko hoe niala ahako a de mba mivoaka amin'ny grande porte fa tsy mivoaka amin'ny vavam-bahoaka vataon'ny olona resaka ministry ny lalana tsy vita ministry ny lalana tsy avo vita zany ny zava-misy raha mahita n'iny lalana zay lalana hita rehetrrehetra nandehanana teo fa tena mahatonga saina ho a de mahita andreny de lasa mandeha lavitra be mihitsy hoe fa anakaiza daholo le volo e mahatonga tsy misy ininona mitranga ety zany ny zava-misy
mikisaka ihany tsika nisy tetezana eo a manomby be ao ilakaka faniry efa tamin'ny herintaona ny tapaka amin'iny roto tsara tarebe namboariny filomarikaravalana iny aravalomanana iny miala kely ny sakara de izy ny tanàna voalohany hiditra ny ilakaka zany izy zany tanàna voalohany ilakaka efa herintaona alefa ny iasino moa zay interview zay fa efa herintaona ny tapaka kely tamin'ny voalohany de nytena fa zao a tsisy ilana azy efa tena io ngamba endrasanareo vinandray io no vao vita ary tsy ho vita io satria zao tsisy olona dalaka ame fanatsimbolana io fa dia rehefa tonga tsika faniry manao lizy zay nytenenina tamin'olona hoe tonga zay a amty 2023 ty tonga filomarikaravalmanana de amboarinay io ary amboarinay tena ohatran'ny tetezana ny rana tamin'ny Union Européenne na reataria fatita fa tsy tao ohatran'le tetezana teo manakarabe tetezana nefa atao pombele de hoe io nanaovana ty atawata rehetrarehetra ty fa tena ohatran'le tetezana ataotsika tare amin'ny faritra moromaniny ny rana tamin'ny Européenne zay nytenenina tao satria raha fanjakana am'izao fotoana zao no andrasanao no hoe anao an'izany lalana zany de tsy vita mandrak'izay zany fa de tena mampalahelo lalanao toliary manaona dia toiziko any ny resaka ao amin'ny 30 kilometatra miala ny sakara mandeha makany Tuliary dia izy portion na 30 kilometra zay atao amin'le hoe commune Vineta fa de tena tsiziko io zany lalany zany ary mampime amin'izy dia amina olobe ao Tuliary mihitsy zay mpanoana zao fitondrany zao no andalovan'izany lalany zany ary mahazo toerana tsara ao amin'izao fitondrany zao no andalovan'izany fa de lalana tsisy ilana azy ary tena ao amin'ny resaka ary azy isiny ny insécurité mihitsy satria maninona amin'io faritra io lay lalana tena fanaovan'ny olona amin'iny ambuscade zany fa ninjena tomobile mandeha moramora na mitondra entana na mitondra olona ary raha sendran'ny fantatry ny olona moa zany namana de hoe aza mandeha alina mihitsy nareo fa raha azo atao mandeha de mandeha natoandro portion na 30 kilometra fa de tena ao zany le misy an'le olona manapa-do tonga de mamono amin'ny lefona sy ny rehetrarehetra ary ianao raha mahita le izy mahafantatra le toerana raha eritreritra ianao ka hoe anavy tena am'izany de tsy ho afaka mihitsy fa de efa fantany hoe eto ny fanaovana an'ity ary eo zany malasa eritreritra ihany amin'ny io zavatra io hoe tafiditra ho daholo ny tao hoe ministera rehetra amin'ny zavatra io satria maninona rehefa tena mba nanontaniana ny olona zany de hoe ny tena mpamaraky mpanao ny ety aminay hoe mpamaraky moa zany lay tovolahy kely reny de le olona tovolahy kely na vita service légal ka tsy nahazo engagement kanefa ozy izy rehefa andeha anao service légal ary zalahy de mbola takindreo volandray ao Tuliary zay vao mahazo manao aza koa nisy miaramila anao service légal ka ho takina vola de zay mataole satria tonga any zareo mandoa vola de mieritreritra hoe azo engagement verina avy any nefa tsy misy engagement dia tsy maintsy mitady zay vola mirenina an'le vola atao sy ndrehetrrehetra de lasa manao an'io de io zany mahatonga an'lay resaka le eny andalana iny tena resaka tena prakasy à gauche à droite fa amin'olona tena raharaha be mihitsy ary misy fandraisany am'izay dafolo rehefa natao ndresana tamin'olona tany misy fandraisany am'izany dafolo ndresaka tsy fandripahalemana amin'izao fotoana zao lalana Tuliary mararoka ny resaka lalana zany moa fa ohatrany lava loatra izy satria mbola resaka zavatra afitsika le resaka lalana Tuliary dia ataony lalana fa misy ny zay mandalondalo any amin'ny tanàna lehibe de amboarina ny lalana fa te am'le misy l'olona atao hoe sahirana
sy olona tsy de miarakaraka loatra ny ampitondra de lala-pasika de lalam-bato ary angonany randro miala kely fotsiny ianao vao miala kely ny tuilara fotsiny ianao dia efa feno rano ary ho avoakan'ry iasina dolo moa zany fa route nationale dia tamin'ny fitsanana filomarika Ravalomanana ary hoe andrasan'ny andehanan'ny filomarika Ravalomanana tany Magro zany dia voatery nampitaina tamin'ny cyclopousse motsy ny filomarika Ravalomanana satria filomarika Ravalomanana nandeha tongotra dia nampiakarana teo ambony cyclopousse ny pitan'le lalana dia izay vao nandeha indray nafindra teny amin'ny fiara tiako tenenina hoe le route nationale rehefa kelikely sisa de ho lasa route d'intérêt provincial leo tapin-tanàna zany fa tena misy portion tena potika ary raha mba potika am'izao fotsiny hoe tsy maninona fa sady fotaka ny ranomaimbo ny any amin'ny tsena za moa de tena tsy tenenina tsony satria natao le lalana fa tsy nieritreretina akory hoe ahoana ny resaka assainissement ty lalany ty fa dia mifangaro ny sakafo ny rano maloto ny sordira sy ny mpivarotra itovizana ty amin'ny tanànan'Antananarivo ihany fangaro de tena mahatsiravina be raha ny zavatra amidy aza dia resaka zavatra tsy ara-pahasalamana ny iainana dia rivotra maloto ary ny hafanana mbola mamely raha teo koa de rehefa fangaro zany rehetrarehetra zany de mahita ianao mahita lay entona mandeha anao dia ohatrany sipotsipotra fafy zany ary lasa ohatrany hoe mahazoazo kokoka kely fa dia mahita an'izay moa tonga de efa mitandrina ny tena fa tena zany ny zava-misy ka raha miteny anao zany moany hoe raha ny lalana anao zany no hitateny raha hoe lalana fotsiny resahana de tena hoy za hoe lalana tsy ho vita amin'ny resaka fampandrina drisa fotsiny zany hoe apeldo fanaovana ny lalana zany fa za aloha de tsy indro fa ho vita araky ny tenin'ireo mpitondr'ireo am'izao fotoana zao zany resaka hoe fanaovana ny RN2 RN4 RN6 zany ary zay tenenako hoe lalana mamono olona ny andreto satria arakaraky ny maharatsy ny lalana mampakatra ny vidim-piainana arakaraky maharatsy ny lalana mitondra ny tsy fandriam-pahalemana arakaraky maharatsy ny lalana no miteraka fahafatesana no tsy fahasalamana arakaraky ny lalana no mampahantra ny olona ka mahatonga ny olona anaonao foana zay aloha zany raha ny resaka lalana no tiana olazaina fa rehefa mamoaka ny amin'ny fandarana moa namatsika mpanao gazety na de tany de ovia ho aseho zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny eto amin'ny hainao manjery fa anizako an'le izy de resaka le fandarana tany tonga tany Antsirana na ny 12 andray tonga tany Tuiliara ny 12 dia tena fahombiazana tanteraka ny zavatra natao tamin'ny fanira ary tena misaotra midera ary mankasitraka ireo tompon'andraikitra izay nikarakara ny fandarana tany nanomboka tamin'ny fitsenana ny filomarika Ravalomanana ny 12 janvier teny amin'ny aéroport mandrapatonga fahavitan'ny kongresy paritra atsimo andrefana nataony asabotsy teo fambiazana tanteraka satria ahitana voalohandrena zay tena zava-dehibe dia ny fanambarana ny hery izay tsy hoe nany ataoko hoe ny antoko tiako Madagasikara aza no mikarakara izany kongresy party zany satria tao anatin'ny fandarana lasan'ny antoko zany dia tsy nijanona tamin'izany fotsiny hoe natoko tiako Madagasikara zany fotsiny fa tao nahitanao any KMMR zay tarihan'ny colonel Zandrila Rabe Jules de tao koa ny nahitana ny RMDM zay efa mpiaradia amitsika moa de atao koa nahitana ny plateforme pro
Marc Ravalomana zay nentin'ny solombavamboaka Raza izay solombavamboaka taloha teo aloha zay tamin'ny antoko hafa kanefa dia nandeha nanaiky ny hiaraka amin'ny atoko Madagasikara anoana ny filoha Marc Ravalomanana. Raha izay fitambaran'izay zany no jerena de hita fa efa mipetraka sady ny fampihavanana na teo amin'ny olona tsirairay a na teo amin'ny ireo antoko mpitarika maromaro tonga nitsena ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy teny fotsiny aho hoe colonel Rabe Jules zany ane ka anisan'ny hery de heringiriny zany tamin'ny 2009 reny ary mahafantatra tsara izy, za koa mahafantatra azy, kanefa tsy nasorony zany rehetrarehetra zany disadisany satria maninona tanjona ray ny tratrarina dia amin'ny fanambarana ny hery, atambatra ny hery mba entina handresena an'izao fahantrana lalina iana vahoaka zao, zay fiaimorana lalina hoentiny ty fitondrany ty izay tsy misy fampandrosoana mihitsy na kely azy fa fanapadoana vahoaka, fampahatrana vahoaka ary fitsetsefana ny harem-pirenena, fizarana mitongilana ny harem-pirenena ary fa zay miteraka tena hoe fahabadoana sy fampahatrana lalina de lalina ny vahoaka malagasy. Tany Toliary zany a dia nisy zany fampihavanana zany ary tsy mampanina amin'ny teny eto fa zay sy colonel Rabe Jules de vita ny fampihavanana rehefa mifampiresaka zay ary zao zay dia miteny aminareo fa dia ohatran'ny pirahanamenaly zay rolahy zao za tokony izy tokoko zay sy colonel Rabe Jules. Ninona no ny antony fijerena ny tanjona anankiray a de ny amin'ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana de tahaka zany ko izy ireo mpitarika hafa reo satria tadio tsara nefa chef de région tany izy kanefa dia neken'ny olona izy mihitsy nandray fitenenana misolo toerana ireo atao hoe mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany mba tiany olazaina hoe ny ampipoa de mila petraka fa dia reo io président de io Raza io amin'ny akaviany io a io amin'ny akavana président kelikely io a la atao hoe colonel Rabe Jules zao teneniko aminareo zao firaisakinan'ny olona ary eto de mipetraka hoe rehefa tena mirahina ny olona dia na ny mpitandro filaminana izay mitondra fitaovam-piadiana aza dia tsy mahaleo amin'ny herin'ny vahoaka. Io zany le hoe ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Reo arinareo moa zany ny solombavamboaka atao aoriana ato miaro amin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny afisiavanana ny Raza sy colonel Rabe Jules izay atao hoe samy manana ny politikany kanefa dia lasa ny ray manohana ny filoha Marc Ravalomanana. Tiako tenenina de la hoe tena famombiazana tanteraka mihitsy lay izy satria tafaraka tambatra ny hery manohana ny filoha Marc Ravalomanana izany hoe nisy zany ilay tena zava-dehibe amin'ny vahoaka malagasy a ny amin'ny fampihavanana raha tamin'iny amin'ny faritra Toliary iny ary zahako milaza eto fa mavelombolo ary raha izao atao hoe ferveur ny vahoaka Toliary zao dia sokatra tsy ho ela ny fampandrosoana ny Madagasikara ary eto de miseho ny fanandresy ny resaka demokrasia teto a, nandresy ny feon'ny vahoaka teto a ary nandresy a ny herin'ny fanahy madio satria tsy nisy mihitsiny na zavatra kely aza potika
na simba na fandropana teny an-dalana nataon'ireo vahoaka marobe tonga mitsena sy nanatrika ny filomarika ravalomanana ary arinarina mbola misy tomobilo amy 30 fa misy moa zany nosaosa tsy afaka de mandeha tongotra loatra fa retolona reto mandeha tongotra dia zany fandehan zany lazaiko hoe fahombiazana tanteraka ary fandehan fahitana zao a de mahavelombolo satria efa tonga saina le vahoaka fanira fa tonga saina vahoaka io colonel Rabezolina zao a io akavanany président io ary lay eto amin'ny akaviany a dia ny rectime ny tuliara zany faritra tsinanana ka dia zao faritra atsimo andrefana zay zao ny tao amin'ny resaka congrès ahitana ny hery rehetrarehetra zay manohana ny filomarika valomanana ary na io teny colonel Fanapera io zay tena are mahirongiriny mbola voasaiky teny an'izay mihitsy promotionnairako dia tena resy lahatra ary ary ny teny akory le roa azo tonga manohana ny dada zao ary azy tonga nohana ny dada izy tsy ho tonga ao kanefa zany colonel Fanapera zany de tena 2002 tompony zany ary tena navita mihitsiny miafina tany amin'ny miala mike tany nandritry ny izy maskoro miafina tamy mihitsiny izy tam'izany fotoana zany kanefa araky ny tenenkito tao hoe efa vita ny fampivanana ary naza koa zany niresaka tamy colonel Fanapera promotionnairako izy fa de vita ny anay ny fampivanana tamy colonel Rabezolina eritreto hoe arema IRD toko ny to amin'ny HVM teo fa tena efa vita ary zay ny tadiaviny zay hoe fanamboarana ny hery ao anatin'ny tolona anankiray zany hoe tolona entina ametrahana ny filomarika valomanana hitatana ny tansy ny fanjakana indray amin'ny manaraka zao satria tena efa mahantra le malagasy tena efa nobadoina ary de zay olona rehetrarehetra hitanao ny an-dalana ary mbola ho avy eo moa ny atao hoe ny fandarana voka ny asina tamin'ny faritra iny fa zay olona rehetra amin'ny faritra atsimo andrefana sy nandalovana rehetrarehetra iny de zay de hidadaka ary ny tena apetraka zany ary teneneto fa nahatramin'ny mpitandro filaminana zay moa zara calendrier raha teo de tonga dia nampitandro filaminana de mena calendrier de zay izy de dadaka zay fa de misolo hoe ataovy any amin'ny any fa io moa zany le resaka hoe asa tsy maintsy ataonay ny anay fa zay de dada fa de tsy vitany hoe nareo fotsiny fa ampitaohatra any amin'ny fianakaviana sy ndretrarehetra any hoe dada ihany mitondra fanavozana sy fampandrosoana ty Madagasikara ty fa tsy ny am'izao fotoana zao ary zay ray de anisan'ny teny mihitsiny hoe matoany filomarika valomanana miteny ny mpitandro filaminana ary mpitandro filaminana za moa de no présentation miresaka am'ireny olo reny de niteny mihitsiny hoe tsy hoe fanenjehana anareo akory fa lay baiko mena anareo mihitsiny zany ny tena baiko tsy mandehany am'izay izy zay tokony eritreretina hoe ahoana conscience nareo am'ireny toromarika mena anareo reny fanakanana président ny fa tsy fanomezana autorisation na ndreny manifestation rehetrarehetra reny fa dia eo moa zany de hoe asany anay de tsy maintsy manao zay kanefa na izany aza tokony mba eritreretina ihany le hoe makaiza ny porte an'lay toromarika mena anasomy vahoaka ave sa entina fotsiny anenjehana an'lay olona eo akaikina eo za ohatran'izany zany no fampiresana ny tam'raha mpitandro ny filaminana reny zarana calendrier moa izy de miresaka de ary mba many misy miatro amin'ny andro aviranao drefa nga tsy manana imperméable tsy manana imperméable zay fa terena ividy kanefa ny police de la route tsy maintsy atao mamperitreritra zany kanefa tokony efa ao anatiny raha ny fitondrana am'izao fotoana zao ho an'ny tafika malagasy ho an'ny gendarme ho an'ny police pyrenena de tokony efa tafiditra anatiny hoe dotation individuelle na tenue zany satria efa misy vola am'izany homena an'ireny miaraka amin'ny sakodolo asina ny entana de asina ny akanjo de efa tafiditra dolo hatramin'ny gamela sotrokely antsy slip sous-vêtement akanjo entina minjaika akanjo entina miasa efa ao daholo zany kanefa efa mifampiresana de tsy misy an'izany tsony polisy aza nanontaniana de hoe zay aza andehanao
formation ana polisy ao Antsirabe de vasaina hoe eo amin'ny tondra vola ohatran'izao nareo ividianana teny io vidianana ranjery vidianana zao mpangamisian'zany nefa tokony efa isy dotation mamperitreritra dolo zany rehetrarehetra zany ary malaza fisainina hoe teny efa bankropotra ve ty fanjakany ty mba tsy ilazana an'izay mba tsy ilazana an'izay mbola fanontaniana mipetraka mbola atao conditionnel no bankropotra ve ity fanjakany ty fa satria zany ny resaka eno dia zay sara mba be mbahoaka na mpanan-karena na cadre tonontonony na mahantra na sivily na miaramila na polisy ankizy kely efa miteny tena aloha veriny dada fa tsy izy tsony ty tsotra be ny verenany dada tsy miakina amin'ny dada fa ny verenany dada de miakina amintsika zay feno 20 taona amin'ny miakatra très bien ka manana adidy manana zo isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zay mandeha am'izao fotoana zao ary tadio fa mbola manana fotoana isika mandra-patonga ny farany vonana janoary ty andehanana isoratra any am'izany lisy mifidy zany ao anatin'le atao hoe refonte totale ka ny fiverena ny dady eo de misoratanao anarana eo fa tsy vitany hoe ohatra ny fivavahana isan'andro ohatra ny fivavahana mahazatra atao mahazatra tsy tenenina mbava fotsiny fa tena atao mizay olona 20 taona ka fa afaka manao zany tokony andeha hoany raha sanatry izany mbola tsy ao anaty lisitra raha ohatra ianao manantena fiovana amin'ny fiainana manantena fialana am'izao fantrany zao manantena ny verenany dada de tsy maintsy manao an'izay aloha na tsy nandehanana aza tany an-tranonao am'ireo atao hoe olona mpanisa no tendrena mpanisa no tenen'ny fanjakana anao ny fanitsina ny fanisana any an-trano any tsy nandalo tao izy de mandehana makany amin'ny fokotany hoe zany olona feno 20 taona tsy nisy olona tonga tany amiko ka hoe ampiteno anaty lisitry mpifidy de makany ianao de aza manaiky mihitsiny fa de hoe tonga kara-panondro miaraka amin'ny hoe ato ano mipetraka miaraka amin'ny karine pokotany de sorato ao de manao siny eo ianao de aveo no mentaratasy kely hoentinao hoe tia milaza fa efa tavitro anaty lisitry mpifidy marina ianao ahafahanao miady matsy iny raha sanatry izany tonga ny androm-pifidianana ka tsy nampidiriny reto mpangalatra tsy mpainininy reto ao anatin'ny lisitry mifidy ianao reto olona ratsy fiasa reto ao anatin'ny lisitry mifidy ianao ireto sefim-pokotany zay sefim-pokotany efa voavidy tsy nataony eo anao satria maninona efa manao kajikajy maloto hoe izay fantatra fa olona ka ifidy ny filomarika ravalomanana na hoe olona mpanara-dia marika ravalomanana de tsy atao ao ka mandehana mandeha misoratra any de mahazo zay taratasy zay de aza mijanona am'izay fotsiny fa de manjanaka ao de fataovy manao an'izay izay feno 20 taona de ohatran'izay ko ireo namana manodidina ary ny tena tsy maintsy jerena akaika de ireo namana tsy mahay mamaky teny ireo namana tsy de afaka loatra manao an'izay de hoento antanana misitsy andeha ho any amin'ny sefokotany manao an'izay fisoratana zay aza vela ho very zo amin'ny fifidianana izy fa hoeto anao an'izay de andraso ohatra amin'ny farany fa mety io na tsy mahay manao siny ary izy de mety io na lavitondra aza napetraka am'lay taratasy omeny anao zay ny adidy tsy maintsy atao zay mba tsy menomenona tsony nareo hoe
miandra ny dada miandra ny dada de zay ny zavatra atao lehibe fidiranao am'lisy mifidy aloha natao voalohany de ao marina ianao fa ty tena mampalelo mihitsy ny fijerin'ny zava-misy tany ary mikasika an'izay zao a de tao amin'ny commune ny Ilakakabe maire tao teny ozy izy ny mpitondra hoe atao avy roa eny avy telo eny ny karamany ny sefokotany nitetamika anay ary ozy monsieur le député ka roa taona tsy nandray karama de ahoana fomba amezandray hoe atao avy telo eny za hoe tsy resa be fotsiny ary tonga de miatra janoary janoary de eo tsika mahita azy eo tsika mahita azy hoe ahoana ny vola manao an'izay zany resaka fampitomboana zany ane faniry efa tamin'ny elefera tamin'ny mois de mai tamin'ny 2022 ne zany efa nitenenina tao e fa nga de mbola tsy nampitomboana vona ampitomboana avo telo eny ndray zany hoe tam'zany izy hoe nampitomboana avo roa eny de avy telo eny zany hoe raha 200 000 izy zany de ampitomboana 600 000 de ho tsika mahita azy ary hoe ao marina ve zany fa zay de hiteny mihitsy zay hoe le président sefokotany namandreny na azy ve lalty satsy nazy de hitao fa de hoetineto hoe le fampanantenana pokaty am'zany zavatra zany fa ahitana an'zany de resaka tia nateza fotsiny mba ahafahan'lay sefokotany zay marivo salosana sy mora tety hafanotran'izao de hoe mbamoaro hoe lesy le lista zay ne io e miaraka am'karina vitsy de fa hitao fa de hotsika mahita azy amty faravolan ty de fa hitao hoe tena misy an'za marina ve za tsisy fa rehefa tsisy io tsika manao eto isaky ny talata de ho atahoateto zay ray lanakaloha eto fa tsy manaiky an'zany ary tsy zany efa ratsy zany ny tanteraka de isaka fanabaribarianina ny vahoaka zany ary isay fokotankura mbola anaiky an'zany de anazy zany fa izahay ary adidinay ny teny an'zany eto de tsy anaika zany lainga be zany raha ohatra ka tsy tanteraka zany fa de hitatsika eo a zany eto hita eto ka zany ny zavatra ohatrany hoe zay zany ny tranga tany amin'ny faritra Tuilarina ary de tena hoe fahombiazana tanteraka ary ataoko hoe tena eo amin'ny fiainan'ny antoko sa amin'ny fiainam-pirenena de tena midika zavatra be dehibe reny ary zay olona mahay mijery zay sokajy olona rehetra ka tafiditra nanomboka tamin'ny ary tena amin'ny aéroport mandrapatonga daty amin'ny Magro zay nitondra ny filomarakara-valomanana ny fisaorana andreo vahoaka tonga nitsena azy tao de tokony samy eritreritra ny sariny dafolo zay olona rehetrarehetra tao anatiny tao na ny teny an-dalana na ny cycloposy na ny olona tsotra am'izao mikopaka sy ndretrarehetra na ny nanao karnavalina nanaraka ny filomarakara-valomanana na ny mpanakana tsy andokavan'ny filomarakara-valomanana tany amin'ny Magro nanaovana fisaorana satria tady io tsara fa nahazo alalana ire zavatra ireny raha ny fampiresanay sy colonel Rabezulle ka eo zany de tokony samy hahay amaky an'iny daholo ny rehetra isarina manomboka tany amin'ny aéroport mandrapatonga tany amin'ny Magro ferafezina zany le izy faniry de za hoe c'est une réussite totale mihitsy le izy ary puisque hoe ce n'est que le début du commencement zay zany fa dia makahery atsika rehetra vo manomboka ty hokaina ny amy zavatra atao ary ny zavatra andraindraina am'ty 2023 ty de hitondra fahazavana sy fahagagana ho an'ny vahoaka malagasy de azao koa isika zay miaino an'izao fandaran'izao manao an'ty taona 2023 ty isin'izany fahazavana sy fahagagana ary manao an'ty 2023 ty
oziny fa tsy hoe miteny hoe taonazina 2023 tsy ziny zany io raha tsika manao azy aloha zava nyresaka dikan'izany a misy antony lehibe a nitenenina n'izany a amintsika miaino ny fandarana zatra ihany niteny eto faniry fa efa lasalasa ihany ny fotoana ary nefa mbola betsaka ny tiana resahany antaniko ny député satria ny aloha zany mahafinaritra arabaina reo antoliara de efa miomana faritra hafa député zany satria io fifananana masina koa io fa be da be ny Antsoataribe voaraintsika hoe de zay efa manana calendrier amin'ny fahatongavan'ny data rovina ny congrès paritra ty aminay rovina mety ty moa zany efa tsy redynamisation fa congrès paritra zany ay de efa miomantsika ny am'izay zany satria vita ny toliara koa ve tsy vitantsika satria ohatra ny olona rehetra tonga sainy tonga sainy toliara isika moa misy koa ny efa ela be ny tonga saina fa opory fotsika ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana fa eto aloha zany de isorana le trio compact tsara be misy le colonel Rabezil maître Elsoa any team de député Razatondra zany a de miaraka am'zay ny team fa amin'ny team tsara be mihitsy zany composition zany ny réconciliation am'le trois colonel aloha zany mahafinaritra be koa nainga avy tety amin'ny colonel Fanapera Rabezil colonel Rambosalama enjana be zany raha ohatra composition anaty bol zany de sady misy Mbappé zany Messi Neymar zany tsara tare be zany retraretra resahantsika zany eny ary teny andalana moa nareo colonel mety raha entoroteny nareo teny andalana fa itoroteny lasa nahabe adevitra satria nikapoka tany amin'ny aparatiko ny sasany lizy sady tafiditra tany natin'ilay olona omekafatra ve sa inona lizy tena nandaitra ny toroteny fa le toroteny zany adika ny sasany ho fitaovana politika de lasa am'izay le fanenjehana eny tsy betsaka moa le fanenjehana zany fa ny toujours afara zao manko mivadika lizy araka le nitenenina teo hoe foza mitorony ty lasa toujours afara reto olo reto am'izay zao satria efa fatanga fa ho any afara izy de lasa izy zao mpanenjika toujours afara mba sitsika kely nitra vitsy fotsiny ny fahitany colonel député Rambosalama n'lay toroteny lehibe ny eton'ny pasteur Zakandriamampianina teny amin'ny collégium resabe tokoa ny izy iny fa ny azy zany tsotra de tsotra ny ao anatin'ny FFKM ary ataoko hoe mission principale ny FFKM dia ny fitezana ara-panahin'ny vahoaka kristianina zay tafiditra anatin'ny FFKM ary tadio tsara fa ny FFKM de manana sampana ihany koa amin'ny resaka fijerena ny fampanosoana firenena zay hoe ny vahoaka ny kristianina no mitondra zany zavatra zany zany hoe sady manana mission principale aloha zany a de amin'ny resaka hoe fijerena ny fitezana ara-panahin'ny vahoaka fa tsy afaka miala ny vatana sy ny fanahy zany hoe raha efa natsara takininina azy ilay fanahinao kanefa mivatana osaosa de tsy mety zany fa tsy maintsy miaraka ireo de tadio tsara koa fa ny riny FFKM dia misy fiangonana efatra ao anatiny ary ny FJKM zay nitenenao ny teny collision teny Atsonjobe zay nanao andreny toroteny reny dia tafiditra anatin'ny FFKM ary reo FFKM reo dia mahazo ny toromarika avy any amin'ny FJKM amin'ny resaka fanaovana ny fanabeazana sy fitaizana ny kristianina rehetra zay eo amin'ny finoana misy azy ny katolika romanina ny EM ny FJKM ary ny loterianina samy manana ny fomba fiasan'ny dafolo reo fiangonana anakefatra reo ary hitako hoe ny katolika zao de amindray ny atao hoe conférence de épiscopale ny évêque reny famoahany ny afatra zany am'ireny zay fionana am'ireny iran'ireny amin'ny vahoakan'ireny ohatra hoe CMJ sy am'ireny famoahany afatra fa ny FJKM zany dia tsy monina fotsiny am'le atao hoe tia ny ligne directrice ny FFKM fa ny azy de tena tonga ny azy de petahany amin'ny tia ny tanay mety aminay anaovana lizy satria tsy azo safosafona ntsony fa tonga de va hoe raha nona ny kibo vezivezy ny fanahy
ka raha amin'ny fizikay ma fahitako azy de hoe tsy mety tsony me tsara velatsy amin'ny vahoaka sy ndrehetra reva de aleo tenenina mihitsiny izay tompona andraikitra am'ty zavatra ity satria raha le toroteny tenenin'ny pasteur dia resaka ny amin'ny resaka hoe tonga de ataoko am'izay hoe na le vilany azy efa namidy efa tsisy nina atao tsiny ao anaty vilany na le vilany azy efa namidy tiana tenenireny de hoe tena mijaly le vahoaka tena nona le vahoaka dia miverina am'le hoe raha nona mivatana mivezivezy mifana zany hoe tsy ho tanteraka mihitsy zany a ny mission ny FJKM raha ohatra ka mijaly ny vahoaka am'le resaka fantrana sy zava-misy zany zay mahatonga le zany hoe samy manana ny fomba fiasany zany a reo finoana reo ny katolika ny FJKM sy ny EM mariny loterianina reo teneniko anao fa ny katolika koa ny mamango mamango ny katolika am'ireny isaky mivory 2 fois par an isaky mivory a dia miteny a zavatra tsy mety ataon'ty fanjakany ty fa ny katolika io ny katolika dia alefany any amin'ny diocèse tsirairay de any amin'ny mopera sy ny rehetrarehetra sy izay atao hoe miara-miasa aminy zay fomba fiasany de ty fomba fiasany FJKM ka io a ny FJKM tonga dia lay resaka pragmatisme hoe alao tonga de tenenina mihitsiny hoe zao ny am'ty fa raha ohatra ndraiky osa aloha za de miteny fa raha ohatra ndraiky osa miteny hoe tena anaran'olona sy ndrehetrarehetra zay tsy mety fa tonga de zao mifandehan'ity de araky fitenenina hoe ceux qui se sentent morveux qu'ils se mouchent zay matsiaro ny tenany fa belelo de aisiny ny lelonao de fa izy zay ohatran'ny katolika zao manao andreny ary tena miteny mihitsy ny resaka hoe tsy fandripalemana zao nataon'ny mpitandro filamenina ary zao misy kolokolo arinona sy ndrehetra maninona tsy misy migarika kanefa izy manao zany tsy ny exécutif ny tiano tenenina am'zany ko manino re tolo reto no manao an'zany zany hoe io zany a araky le tenenina hoe matoa misy ny réaction ohatran'zany a dia misy tsy milaminao misy zavatra tsy mety ao ary tokony ho tonga saina ny olona am'zao fotoana zao fa tady tsara fa ny olona miteny hoe tsy manao politika tena manao politika izy ary eo ny azy nametrahany azy hoe le politika ny fitaizana ny vahoaka sy ny politika ny fampandrosoana firenena de tsy maintsy miaraka ka zay ny fomba fiasany zay de eo izy mamango azy ka tsy hitako zay am'zany ka raha ohatra hoe tsy asiana zany resaka zany neto a dia lasa démocratie en sens unique ty tsy afaka mifampitenitsony ary iteny hoe mifangaro ny tsika ny hoe laïcité de l'état sina sy ndrehetra de io zay hoe aheritra reto ny zavatra natao hatram'izay a depuis 2009 nakaty a hoe nakaizy zany resaka hoe laïcité de l'état raha ohatra hoe zany tianareo tenenina am'lizy ka io zany dia tsotra be ny ahy tonga de hoe rehefa matsiaro teny ianao fa aminao reny zavatra reny de anjaranao mieritreritra de ohatra mopera koa ny io miteny hoe ao amin'ny toroteny ao am-piangonana misy manao an'izany mihitsy mopera am'resaka hoe fitondratena tsy mety am'resaka hoe kolokolo tsy ndrery de mijery direct tany aminao hoe mopera de hoe za zany de tonga de anenona le vao hoe za mihitsy hoe fa nga ela rery mijery eto fa mijery ny vahoaka rehetra tsangana nona anaran'olona ka zay ny fandeha lizy ka ny fahitana azy zany de zavatra tsotra hoe tsy mazaka kritika ty fitondram-panjakana ty na tsy mitena anaran'olona dia eo foana le hoe tsy mazaka kritika de fametrahana le resaka foana hoe tsy zahay io tsy zay no natonga an'izao tsy zay no nanao an'izao fa ianiny io ka zay na zany ny fahitako an'le izy eny ary ity moa mbola petsaka ny azo resana momba izay a ny vaovao marobe dia marobe raha amitsika am'teny zao fa ny fotoanako manapetra hotoizantsika raha-pitsondray a ny fandalina député fetra de mino fa eo ihany ko député feno rahalambo manana zany hoe boribory tamin'ny fahatelo sy fahadimy tokony araka amitsika raha-pitso a de fa mampiomana tsika sady goavana be ny tatitra ny zava-misy tantoliara satria moa tsika rehefa misy reo mpiara-manonja amitsika zany mamita heraka ohatran'ireny de tsy maintsy manao tatitra tsika de efa nentiny député Ramboasalama mino fa député fetra sy député feno zay tany iterina raha teo koa niaraka ny député Alain Ratsimbazavy de mbola ho avy iteny am'izay mety ho fomba fahitana izy ireo fa io a de ataotsika mandrakarivany amin'ny hoe eo am'dingana voalohantsika mbola misy 3 andro inona nataotsika am'izay ndao soraty ny anarana tompoko any amin'ny fokotany
aza miandro mpanisam-pidy andondona varavaratsika fa mandeha ny fotoana fa misy dikany sy antony lehibe izahay mampirisika atsika ao anatin'izay fisoratana anarana mba ho ao anatin'ny lisitry mifidy zay de raha mare an'izao isika de resao teneno bitsibitsio ambarao ampafantaro ary mety tantano oety mihitsy aza mpiara-piray vodirindrina fianakaviantsika ny namantsika zay mety ho feny 12 taona mihoatra zany mba hanoratra ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana efa zava-dehibe ny fahavitatsika an'izay de zay mahavita amin'ny tenin'ny namana zay mahavita amin'ny tenin'ny namana de ampita-potao ny zavatra ambaro anatin'ity fandaran'ity zay toromarika zay fa zava-dehibe ho amin'ny avy araky ny tenin'ny débutera Mbosalama Emilien de hoe ny fiverenany dada tsy miankina amin'ny dada fa miankina amintsika dikan'izay zany isika ianao za olo-pirenena de mila ao anatin'ny lisitry mifidy aloha zava-dehibe satria tsika efa nanambara fa vonontsika hiatrika ny 2023 isika vonona fa le fanjakana indray ty tsy vonona de mbola ho hitantsika eo hoetintsika eo na mety vonona izy fa mbola miazoazo izy zany hoe vonona sy tapa-kevitra fa mety amely tampoka akory eo am'izay moa le fomba fiadiny zay mamely tampoka ireo satria zay le fomba fiadiny kanosa de mila maily foana tsika rehetrarehetra zany zay ny amin'iny fa de misaotra betsaka amin'ny falisalalaina atao ambadika atao mbola de ny ekipa rehetra teknisianina niaraka tamintsika de makasitraka ny débutera Mbosalama Emilien tsika mino fa betsaka ny zavatra noraisintsika teo de manome fotoana indray ho an'ny rapitso ao anatin'ny fandarina miara-manonja de makasitraka tompokla makatelina tompokavy